in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope. Imagao besono tarukwe akaki pamunja Latuja kanirande cimento da fita akaki pamunja Wala azo atao hitelany Jesosy eto amin'ny lanitra amin'ny fifaliana. Wala azonao atao fantatro zao viny izy tonga fa fantatro fa efa kaiky zany. Mbola azonao atao nampamon'olona ary ianao, nampamon'olona iriteriny ary ianao. Mbola azonao atao zany, mbola azonao atao ny tonga any an-danitra, mbola azonao ioarana ireo olona efa nivavaka hatramin'izay. Sireo miloko ny ritanimbary tarafiny maso andro ny letiky maeleza ianao atraka omilo be manjino ny atsara ny laitsito ao anatiny mafino asehony anao ny alebeny voninariny Changing me and changing you. You have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Halleluja, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fiadanan'Andriamanitra kosa dia atononina amintsika tsirairay avy any anatin'ny tokantrano amin'izao fotoana izao. Faly indray izay miarahaba anareo eto amin'ny live vavaka en direct raha anao amin'ny akira-teo nandramaka izao ny mpikambana rehetra eto amin'ny groupe izay maresy mpikambana amin'ny groupe vavaka fiambelana arabaina manokana isika rehetra ihany koa izay tsy ao anatin'ny groupe fampanaraka fotsiny ny fandaharana nefa dia efa eto foana dia faly izay miaraka aminareo androany ary na sambany koa ianao tonga eto dia raisy ampifaliana mpitiavana ny sokatra ho anao mihitsy ny fandaharana sokatra ho anao koa ny fonay ny tananay mandray antsika rehetra izay sambany vao tonga eto androany satria zay dia mino fa namasina no mitarika anao teto raha tonga eto ianao androany tsy noho ny herinao indraindray mety tsy fanirianao akory aza mety tsy neritreretinao akory aza fa dia sendra mahatonga amin'izao fandahara amin'izao ianao dia mba ozy izy ianao aloha mba jerena kely izany fandaharana izany inao ny tenenin'izany olo izany mety izany fotsiny sendra tongavanao eto androany fa ianao no mieritreritra fa kisendrasendra fa ny tena marina Andriamanitra dia tsy manao zavatra kisendrasendra eo amin'ny fiainantsika fa vita programa sy planina matipaika avokoa ny zavatra rehetra ary ianao izay tonga eto androany manaraka an'izao fotoam-bavaka izao izay efa fataontsika eto isaky ny sabata ohatran'izao dia ny angaran'Andriamanitra manokana mihitsy ianao betsaka ny olona any raha jerinisyantsika fotsiny hoe eo amin'ny raha misy dia misy nga mampanaraka antsika mandrapatonga any amin'ny tolotena eo amin'ny 5 eo ny maso kely mijerery dia akoatran'izay olona any amin'ny fiangonana samy misy azy izay mitandrina sabata fa rehefa zany mijerena dia vitsy ny olona manokana an'izao andro izao ivavahana tsy betsaka fa raha ianao no mba ao anatin'izany dia misaoran'Andriamanitra satria tombony izany driavana malaky tsy fatiantoko izany fa tombony ary anisan'ny olona navahany ianao no fidiny ianao tsy anara-drenirano fotsiny ianao tsy hoe mivavaka fotsiny ianao fa ao anatina tsy fahafantarana na tsy fahalalana fa mivavaka ianao dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe ianareo izay mivavaka ozy izy ny ten'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia ianao izay tonga eto androany dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ianao raha mivavaka miaraka aminay eto amin'ity androany ity faly ny fonay miaraka amintsika rehetra ninao fa sika rehetra dia samy andray hery indray androany elana tsiny moa ny fahatarany satria dia tena taritsika androany tsy ohatr' izao mihitsy ny fanomboantsika rehefa sabata fa
izahay kosa nefa dia efa hatramin'ny maraina no efa nivavaka fa tsy hoe izao izay kory vao mivavaka fa hatramin'ny maraina dia efa nisy ny fandalana teto ny commencement taorianany commencement izay dia efa nivavaka tao amin'ny groupe dia tena nisy ny fandalana izay natao tao nahatonga antsika tara dia ny eto amin'ny live ny tara fa izahay nanomboka tamin'ny maraina dia efa niaina tanteraka tao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary nandray ny kasika-Andriamanitra tao anatin'izany fotoana izany. Mino koa fa raha taratafitsika eto androany mety misy mahazo tombony ihany koa ao anatin'izany fahatarana izany satria misy ny olona mety hoe mbola miasa na manao zavatra fa zao mihitsy izy vao malalaka dia inotsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso izay tian'Andriamanitra ary misy olona nitsonjovin'Andriamanitra manokana mihitsy mba hanatratra an'izao fotoam-bavaka izao dia tahian'Andriamanitra antsika rehetrarehetra hivavaka isika amin'izao fotoana izao ametraka ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra. Za mino fa tonga eto ianao androany dia tsisy tsony hoe mba ho hitan'ny anina na mba ho hitan'ny anina dia tonga eto fa ny tena marina ry havana Jesosy dia nilaza ozy izy Jesosy hoe ny haniko ozy izy dia ny manao ny sitrapony raiko ny an'i Jesosy tsy nasiany condition tsisy hoe rehefa ohatran'izao izy dia tokony hanao an'izao satria sao dia bety ny anina na sao dia masosotra ny anina na sao dia tsy hitan'ny anina ry havana malala tsy zany fa ny an'i Jesosy ny sitrapon'Andriamanitra aminy dia sakafo ary nahavoky azy ry havana ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra dia tena nahavoky an'i Jesosy reny no nanome hery azy reny no nahafahany olona nahita fa Andriamanitra izy ireny no nahafahany olona nahafantatra azy nahafahany olona nandray fahasoavana sy hery fanasitranana sy fahagagana maro samihafa satria ny hanin'i Jesosy dia ny manao ny sitrapon'Andriamanitra ary ianao raha tonga eto dia sitrapon'Andriamanitra izao zavatra ataonao izao tena sitrapony izao mety sitrapon'olombelona tsy sitraponao akory azy fa sitrapon'Andriamanitra fa tonga eto tsika ravana satria tiantsika Andriamanitra dia hivavaka amin'izao fotoana izao Jesosy eto anatrihanao amin'ilay izay androany hitady ianao izay Jesosy hitady ianao hikatsaka ny fanjakanao ny fahamarinanao Andriamanitra ihany koa ka hiantoraka aminao izay amin'ity androany ity tamin'ny herinandro iny ianao mety niantoraka tamin'ny zavatra hafa ianao mety betsaka ny lalana nalehanao betsaka ny zavatra niasan'ny sainao nitambesatra teo aminao ny olana sy ny maro samihafa niezaka nitambesatra teo amin'ny fiainanao niezaka nanao izay nahakivy anao ny zavatra maro samihafa izay niseho fa androany soa ihany fa misy ty andro ity androany ny atongavanao hoe dia tsy ho tambesarana olana ny atongavanao hoe dia tsy ho ampiana akory ny aretinao tsy ho ampiana ny fanaitananao tsy ho ampiana ny problemanao tsy ho ampiana ry havana ny zavatra mandreraka sy mahakivy anao na mampiasa sainanao fa ny mifanohitra amin'izany mankanesa ty amiko rehetra izay miasa fantatra sy mavesatra entana izany me fitsara ny atongavanao eto androany dia analana ny enta mavesatra analana riavana ny olana sy ny zavatra maro samihafa izay mamatipatitra ny fiainantsika hivavakantsika amin'izao fotoana izao Jesosy misaotra anao izay Jehovahandriamanitra mankasitraka tompo mankasitraka anao amin'ny fotoana androany izay isaoranay ianao satria raha tsy ianao na natanteraka raha tsy ianao Andriamanitra no nombanay raha tsy ianao Jesosy no niasa dia fantatra efa tsy tanteraka izao fotoana izao satria Jehovahandriamanitra programanao ty fotoana ity programanao izao fotoana izao Jehovahandriamanitra programanao Jesosy ity fotoana ity fa tsy programany devoly ary raha misy olona raha misy fanahy te hanohitra an'izany raha misy anankiray te hanohitra an'izany programanao izany dia devoly niezaka izy nanao ny zavatra rehetra mba tsy hisy izao fandarana izao niezaka izy nitondra ny zavatra rehetra ry havana niezaka ny devoly na milivilany sainao fa eo ianao fa tonga eto androany move tsy mendrika isaoran'Andriamanitra izany ry havana malala move tsy mendrika isaoran'Andriamanitra izany mena Jesosy saotranao izay androany fa noho ny fahasoavanao dia ndreto izay tonga eto Jesosy tonga eto izay satria tianao tonga eto izay satria tianao tonga eto izay satria notsimbinina manokana mombanay kanina ina zavatra nalefa ny devoly teo amin'ny fiainanay nanakatsakana izao fotoana izao Jehovahandriamanitra
androany Andriamanitra hametraka fiainana be dehibe ao am-ponay ianao anatin'ity fotoam-bavaka ity. Hametraka fiadanana any anatinay ianao anatin'ity fotoam-bavaka ity. Jesosy aho, raha misy olona eto mety tonga tsy nahy eto amin'izao fandaharana izao satria mety misy zavatra mahatery. Jesosy malalako, tsy andatsy anay ianao, tsy andatsy ianao fa tonga ianao Andriamanitra anangana. Misaotra anao izay efa ianao nivavaka ho anay foana nandritra ny herinandro iny mahatonga anay tafajoro. Aleloia. Dia satria ianao tsy namela anay irery, satria ianao nomba anay. Aleloia. Misaotra Jesosy aho, misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Ataontsika izany raha mahafinaritra izany androany. Mbola tsy nanidy ny fony taminao Jesosy mateonao mbola tsy nanidy ny fony taminao Jesosy fa mbola voninandray ianao izy. Amindra fo amintsika Andriamanitra, famindrampony matoy izao antsika rehetrarehetra tonga eto androany. Adalana zay vitantsika velafana tsika le ondry mani sanandro sanandro iezaka miala ny valan'Andriamanitra tsika lafana zao le nataontsika avokoa fa saingy tsisy nahasoa tsika reny zao rehetra izao tsy de maso tsy de maso efa fantatrao fantatrao androany lay namonjy anao mbola mifona ho anao hatramizao. Efa fantatrao lay namonjy anao mbola mifona ho anao hatramizao. Afaka mamisaotra an'Andriamanitra venao, afaka mamanana tanana venao dia miteny amin'ny Jesosy. Misaotra Jesosy aho fa mifona ho anay ianao. Efa niomana vesika izao raha tonga ny fandao izany ety lalana roa no azo ale manalisa soa sany afobe sany afobe andesika andeha ibebaka atsika ibebaka ndray andray famelan-kely tsika fa sambatra ny olona zay voavelany voavelany elony tsisy fitaka ny fanainy ny fanainy efa fantatrao fa lay namonjy anao mbola mifona ho anao hatramizao. Efa fantatrao fa lay namonjy anao mbola mifona ho anao hatramizao. Efa fantatrao fa lay namonjy anao mbola mifona ho anao hatramizao. Efa fantatrao lay namonjy anao mbola mifona ho anao hatramizao. Mbola mifona ho anao hatramizao. Mifona ho antsika Jesosy ry havana. Tratro izao ianao io raha tsy Jesosy mivavaka ao anao isanandro. Misy anankiray ao an-danitra ao tsy vita ny nafoinainao anao fotsiny.
tena velany teo ianao fa hatramin'ny fotoana farany hiakaran'i Jesosy ho any an-danitra efa hiakatra Jesosy nanatitra azy ny mpianatra fa mbola tsy adin'i Jesosy nanafatra ny mpianatra ny havana malala. Ny zavatra nytenenin'i Jesosy farany dia niteny manao hoe indro izaho momba anareo mandrakariva hambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Nanome tokony mpianatra Jesosy fa hivavaka ho an'izy ireo foana na dia efa eo ankavanan'Andriamanitra azy. Hijery an'izy ireo foana na dia efa tsy eo anilan'izy ireo tsony aza ny vatan'i Jesosy. Tsy andao nahafoy an'izy ireo amin'ny fotoana rehetra, na ory ireo na faly ireo, ninina lalovany ireo dia eo foana Jesosy ry havana. Mahafantatra hoe efa nanomboka tamin'ny fotoana ianao, nanomboka tamin'ny fotoana ianao nanaiky an' Jesosy ry havana dia niteny an' Jesosy hoe atolotra anao ny fiainako. Dia nanomboka teo ihany koa dia niteny taminao Jesosy hoe indro izaho momba anao mandrakariva hambara-pahatonga ny fataperany izao tontolo izao. Arakaraky ny mampahakaiky ny fataperany izao tontolo izao no mahamafy ny fomba an'Andriamanitra antsika. Arakaraky ny nahampahakaiky ny fahavitany mission mpianatra no nahamafy ny adiny mpianatra. Fa teo mihitsy Andriamanitra ny nanapirofo. Nopirofony Jesosy tamin'izy ireo fa marina ny zavatra niteneny fa tsy mandao namahafoy izy. Halleluja. Sotranao zay Jesosy fa tsy mbola nisy fotoana anankiray ahafahanay milaza fa nafonao zay. Tsy mbola nisy andro anankiray na nitomany zay na faly zay tsy afaka hiteny zay fa nafoy anay ianao. Satria raha nafonao zay dia tsy ohatr'izao zay Jesosy malala. Tsy tahaka izao ny fiainanay. Raha ray andro ianao nafoy anay Andriamanitra dia fantatra tsara hoe inona ny zavatra azony dia vola atao eo amin'ny fiainanay eo anatin'ilay andro. Fa fantatra ankehitriny fa ny Andriamanitra eo anilanay isanandro. Halleluja. Mampaela imba iatanako Jesosy vatolampy eriko. Na dia maro azy ireo fitsapana, na dia misy azy ireo fisakana, tsy maninona fa any am-parana izany rehetra izany ho fifaliana ihany. Na dia misy azy ireo fahoriana, na mandalo any sy fijaliana, tsy maninona fa izany rehetra izany Jesosy no miahy ho ahitrany. Eo atikanatranatra ira mafy Jesosy any atao velona dia volo mihitsy. Jesosy atao velona dia volo mihitsy Jesosy any Jesosy hatrany. Tsy ho foana ny fanantenako fa eo ihany. Iaino ireo fitarainako mampahery aimba iatanako Jesosy vatolampy eriko. Halleluja. Amen Jesosy. Na dia miazy ireo fahavalo, na mikely manirano lavo, tsy maninona fa eo ny tananao zay mampijoro ahy sy mampandresy ahy. Na dia misy azy ireo mpanaratsy, reo aneso sy mpandrabilaby, tsy maninona tsy ataoko sakana fizahoanao ho anao ny fiainako
Jesosy ihany, haleluya, Jesosy hatrany, tsy ho foana ny fanantenako fa heriana. Ireo fitarainako mampahery aimba iatanako, Jesosy vatolampy eriko, Jesosy ihany, Jesosy hatrany, tsy ho foana ny fanantenako fa heriana. Ireo fitarainako mampahery aimba iatanako, Jesosy vatolampy eriko, Jesosy ihany, Jesosy hatrany, haleluya. Ireo fitarainako mampahery aimba iatanako, Jesosy vatolampy eriko. Ireo fitarainako mampahery aimba iatanako, Jesosy vatolampy eriko. Mahafinaritra ge Andriamanitra ry havana malala. Hitanao ry havana, ny olona tsy manana an Jesosy dia mora very fanantenana ny olona, mora lemena ny olona. Vao misy zavatra kely mitranga dia ohatrany tsisy fanantenana zany intsony, dia aleo manara-dreny rano fotsiny sisa ry havana. Ny olona tsy manana an Jesosy, ary marina ny tenin'Andriamanitra hoe mba hanananareo fanantenana ny amin'ny farany, satria aty amin'ny andro farany ny olona dia tsisy manana fanantenana. Aty amin'ny andro farany ny olona, aty amin'ny andro farany ny olona ry havana, izay olona tsy mibanjina ny lanitra amin'izao fotoana izao dia tsisy manana fanantenana zany intsony. Ozy izy ny olona hoe aleo atrehana ny eto fa eto ihany sisa e, inona ntsony e, anantena inona e, ry havana, satria izy tsy manana an'Andriamanitra izy. Ozy izy ny olona hoe rehefa maty dia maty e, inona ntsony moa ny antenany eo e, tsy maintsy miainy tsika, tsy maintsy manao an'izao tsika, satria tsisy ninina antenainy. Tsy manana Jesosy ho antenainy ireny olona ireny. Za androany teniteny aminao ahako ry havana malala, ianao io tsy ohatr'izany, ianao io ekena fa mafimafy ny zavatra lalovanao, ekena fa indraindray tsy mora ny zavatra hatrehantsika ry havana, fa ny tenin'Andriamanitra nge nefa nilaza e, ny tenin'Andriamanitra nefa niteny fa amin'ny fahoriam-beny idirantsika ny lanitra. Tsy maintsy misy zavatra eretanao, tsy maintsy misy fahoriana lalovanao. Fa za teteny aminao androany, eo mihitsy anao mila manana fanantenana, eo mihitsy anao mila matoky, eo ianao mila mifikitra. Haleluya, satria ny fanantenanao tsy ny androany, tsy ny rapitso, fa ny any amin'ny farany, ny any amin'ny farany. Ary tsy adala ny tenin'Andriamanitra raha niteny fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena, satria ny miaritra ny ohatra amin'ny farany io tsy mora io. Fa ianao mijoro ianao ry havana malala, fa mbola misy zavatra azon'Andriamanitra omenanao. Haleluya.
Sotranao zay Jesosy. Sotra Jesosy any. Tsika sarira mahafinaritra zany androany. Aleluia. Mifinoko anao Tompo no mampijoro ahy. Tsy voahozongozona amin'ny fakapanahy. Voadidina fakapanantsika eto amin'izao tontolo ity. Manangoly antsika avokoa. Fa manana ny finoantsika ny hafana. Finoko anao mampijoro ahy. Mamifomaranao mivavaka aminao. Mametraka ny fiainako ampelantananao. Afaosika foana isanandro tsika anavao. Baizanao mianatra foana. Tsika rehetra androany miarahira amin'ny fanantenana. Aleluia. Miaraka aminao. Zany ny fanantenantsika eto amin'ny tany ty Havana. Andalovantsika izao zavatra rehetra izao. Fa tsy maninona zany. Fa manana fanantenantsika fa hiaraka amin'ny Jesosy. Tsy zany tsy novelo fa Kristy velona ato anatiny. Samy mira mafitsika rehetra ato anatsika. Fo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana. Ary tsy zany tsy novelo fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa fitiavana. Fa fitiavana toko mambony indrindra. Io fitiavana io. Io no ahafahako miaritra ny zavatra rehetra. Aleluia. Ka mampitony ny amam-poko. Fitiavana Tompo mambony indrindra. Eo atsika rehetrarehetra ira mafy. Fanantenany
androany afaka ataonao vavaka izany io izany veloma atao anatiko Jesosy aoka ho velona atao anatiko ianao le vonony nofoko fa ty nofoko ty mora reraka mora kivy mora ketraka mora lavo ny fakapanahy mora miodikodina mora mivilivily o Jesosy azon'Andriamanitra atao tsara ry havana malala azon'Andriamanitra atao tsara mihitsy ny manao anao tahaka andreo apôstôlindreo amin'izao andro faran'izao nandalo ato ireo ry havana fa nanapetana an'ireo nandalo ato ireo ry havana fa tsy nihevitra ireo nandalo ato ireo ry havana fa tonga any an-danitra nge ireo nandalo ato ireo ry havana malala fa nijoro ireo natoky hatramin'ny fahafatesany ireo halleloja vitandreo ve tsy ho vitanao niaravana zany foana nany apetrako samy olombelona zao ry havana samy nofo sy raha zao ry havana malala nahoana mivitan'ny olona ny tsy ho vitanao nefa ianao manana an'Andriamanitra nefa ianao olona mivavaka nefa ianao olona mandeha araka ny fanahy fa tsy mandeha araka ny nofo fa nahoana ianao no resy ry havana malala mivavaha ianao amin'izao fotoana zao afaka mandohalika mihitsy ianao dia miteny halleloja hoe Andriamanitra atanjao atan'izao Jesosy atan'izao ny lohaliko atan'izao ny foko sy ny saiko raha ianao le olona malemilemy olona mora osa mora kivy mora reraka anatanjaka anao Andriamanitra mandra-pahatonga anao ahery mandra-pahatonga anao tena atanjaka ry havana dia andalondalo eo aminao foana ny alahelo sy ny ady sy ny olana fa reny zavatra reny hoentin'Andriamanitra anatanjahana anao reny halleloja misy zavatra nendray tsy raisinao mihitsy zay ry havana nisy tona nandalo an'izany ka aky rehefa maninona ary Andriamanitra zavatra no miverina foana eo amin'ny fiainanay miverina foana ny antony dia tsotra satria mbola tsy raisinay mihitsy le izy dia avelan'Andriamanitra andalo foana mandra-pahatonga anay andresy ry havana anatanjaka antsika ny Andriamanitra amin'ny tandroany ity aza mieritreritrana hoe afon'Andriamanitra ianao raha mandalo azy tsy ry havana tsy ry havana tsy ry havana tena tianao Jesosy halleloja tianao Jesosy tianao Andriamanitra ary tia hanangana ny fiainanao izy ataontsika ty raha mahafinaritra ty andrany hoe fantatra fa tia ianao na dia mandalo ady mafiazahako fantatro fa tia ianao na mandalo mafiazahako fantatro fa reseo lahatra amin'izany mihitsy ny fiainanao tsy mahafoy ahy ianao tsy mahafoy ahy ianao fantatro fa tia ianao na mandalo mafiazahako reseo lahatra ny fonao tia ianao Jesosy tsy mahafoy ahy ianao tsy mahafoy ahy ianao ireo zay efa nolalovako ny
tsara kokory fiainako koa mihoatry ny taloha tsy avelanao raha mandrakizay zany raha mandrakizay tompo tsy aianao Alleluia. Mila tenenao zany mihitsy ny tenanao androany fa tsy avelan'Andriamanitra ho rava mandrakizay zany ianao tsy programan'Andriamanitra ho fiainanao zany fantatro fa tsy aianao na manalo mafiaza fantatro fa tsy salasalany zany javana tsy mafoy aianao tsy mafoy aiana pero zay fanalovako pero zay fanolalova ny sedra ny mafiteny tsy hitako tsony zay aparanto ezaka namata tapa tsy fantatro tsony Soyani mbola teo iana tsikeletra natsanganao ndray ho tsara ny fiainako tompo koa mihoatry ny taloha tsy avelanao rava mandray rava mandrakizay tompo tsy aianao panana fiainanao panangana fiainananao panangana fiainana tsy misy sabila tsy ainao atao tsy misy zavatra tsy ainao atao tompo miranao panarina fiainanan'Andriamanitra panangana fiainana tsy misy zavatra tsy ainao atao tsy misy zavatra tsy ainao atao tompo miranao natsanganao ndray ho tsara sosialy fiainako tompo mihoatry ny taloha tsy avelanao rava mandrakizay tompo tsy aianao atsanganao ndray ho tsara ampahirezo ny tenanao ry havana programan'Andriamanitra eo aminao zany Alleluia tsy avelanao rava mandrakizay rava mandrakizay tompo tsy aianao tompo tsy aianao Alleluia tian'Andriamanitra ho hainao tsy programan'Andriamanitra zany mamotika fiainan'olona zany tsy voasoratra anaty baiboly zany tsy ao anaty dictionnaire-n'Andriamanitra ny mandrava mamotika ry havana fa ny ao anatin'ny dictionnaire-n'Andriamanitra dia zao mananga mamonjy manavitra mitaha manafaka Alleluia ny zavatra tsara rehetra nao anatin'ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mety nisy fotoana tsika rehetrarehetrareto nandalo fampitehantsika nandalo faharavantsika nandalo fandringanana indraindray nandalo zavatra mafy fa tsy Andriamanitra ny nanao andreny tao anatin'ireny Andriamanitra efa nanana programa
Haleluya. Efa nametrapetraka Andriamanitra rehefa ianao mandalo ato mafy fa Andriamanitra efa mametrapetraka ny hoavinao. Aviloko kely makady dia ataoko makady dia tonga azy dia tonga ary. Haleluya. Izany ny programan'Andriamanitra zany. Izany ny tian'Andriamanitra zany. Amen. Manana ianao faharetana miaraka amin'Andriamanitra. Tiavo Andriamanitra. Tadiavo amin'ny fonao rehetra Andriamanitra. Fa tsy nisy zavatra ry havana. Tsy nisy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao. Ny olona rehetra izay tena mitady an'Andriamanitra tamin'ny fony, izay tena niketsaka an'Andriamanitra tao anaty Baiboly, nahita zavatra miavaka daholo. Nahita zavatra miavaka. Haleluya. Satria tena nitady, satria tena niketsaka, satria tena nanantena sy niandrandra. Ianao ve ravana dia ambaka an'izany? Hoy ny ten'Andriamanitra mana hoe Eli dia olona tahaka antsika ihany, fa izy na hery mivavaka. Olona tahaka anahy dia tahaka anao, mitovy ihany, fa nisy zavatra ataony avany. Ny avany dia izy na hery mivavaka ny avany. Izy nitady an'Andriamanitra foana, nifikitra tamin'ny Andriamanitra foana, nafanafota amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no nampiavaka ny Eli. Rariny izy raha nahita fahagagana. Rariny izy raha izay rehetra nangatahany dia nomen'Andriamanitra azy. Afaka nibaiko ny natiora, afaka nibaiko ny zavatra rehetra teo ambany fahefany avokoa. Satria olona tian'Andriamanitra izany olona izany. Za androany ty hanentana anao ahy, ampitomboy ny fitiavanao an'Andriamanitra. Fa ho hitanao angery hafany, fa tsy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao. Haleluya. Ataontsika izany izany androany. Misy fotoana avelan'Andriamanitra ianao miaritra zavatra mafy. Misy fotoana ianao avelan'Andriamanitra andeha lalatsarotra, fa Andriamanitra ihany no miteny hoe atreto ny fetry, tsy afaka mihoatra ny intsony. Haleluya. Ainao atao ny zavatra rehetra. Tsika rehetrarehetra androany miteny eo anoloany ny zavatsarotra sy ny olana sy aty, fa hain'Andriamanitra itsika atao. Ny mampiempo ny tendrombohitra, manakisaka ny tendrombohitra, mampietry ny avona, mampietry. Haleluya. Ainao tompo ny nanova Nyanjera nanareninao ankehitriny Jesosy ahy. ankehitriny kosa zao trangizao. Ainao vaina, ainao atsara, Hainao tompo ainao tompo ny nanova Nyanjera narenao nareninao fa ankehitriny kosa ankehitriny kosa zao trangizao. Ainao vaina, ainao atsara, ainao atsara. Haleluya. Ainao Jehova Andriamanitra no nofrehetra. Ainao Ny misy zava-mahagaga zay oh, aleluya. Andriamanitra mahagaga ianao, Andriamanitra mahatalanjona. Ny zavatra rehetra eo ambany fahefanao. Samy miteny androany, manoloana ny olana ianao, manoloana ny zava-tsarotra ianao teneny, fa ny Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Haleluya. Ny mafindrina Ny tompo, mafindrina to no navela ianako, tonga mifetra tonga ny feo fitarainako, ny feo fitarainako, saingira mijera saingira mijera ny fahefanao. ny fahefanao. Taontsika hitraka revana Ny fa mitrakindra hain'Andriamanitra. ainao atao. Ny mafindrina to no navela ianako,
Tarifa, I know what down. I know what down. Yeah, what's the I know what down. I know what down to say. I know what down. I know what I know fine. I know what I know what's alright. I know what Ula no salsa. Ula I know fine. I know what Yare tunatia si chani. Ula no masauza. Oh ya pakasara geberi Hallelujah. I know si uva un fare piazza na singheri. Funaccia si famira prata. Deserecha ne tanto sentia. I know fanza kada ze uvo. I know fisantata. Ulua. I know deserecha na. Sanjana sakena. Mana paye fana. Hallelujah. Hain'Andriamanitra atao zavatra rehetra. Manana anjara omanina ho anao Jesosy. Tsy anao rery. Ny olona rehetra nanomana an'Andriamanitra zavatra. Rehefa nandefa Jesosy ho faty teo ambony hazo fijalian'Andriamanitra dia nanomana zavatra Andriamanitra. Raha nameno mihitsy hoe na dia ny tao an-danitra tao azy rehefa nandefa an Jesosy Andriamanitra dia ohatran'ny hoe mahita Andriamanitra nanalalaka nanitatra ny lanitra zany. Nitarina kokoa satria betsaka kokoa no hoany. Halleluja. Betsaka kokoa indray no hoany satria Jesosy nanokatra ny lalana. Miavana malala zany rano ty ampahery anao foana. Aza mety resiny ty zao tontolo zao ity ianao ry havana. Aza mety milefitra eo anoloany ty zao tontolo zao ity ianao. Fa ngeza lavitra no manina anao. Ekena fa tsisy nahita an'izany tsika. Resahana eto foana zany hoe ho any an-danitra. Iza moa no nahita an'izany ry havana. Fa zao ny zavatra teneniko anao. Tsika tsy mbola nahita an'izany. Ny tantara fotsiny eto dia mamaky baiboly dia milaza ny mombamomba an'izany hoe ohatrotro izao fa tsisy nahita. Fa zao ny zavatra tsy azonao adinoina. Ny fahavalonao io manangoly anao isanandro isanandro io. Io fahavalo mitondra ady mitondra zavatra eo aminao isanandro manao izay tsy bavahanao sy ampiamotra anao io efa nahita an'ilay tany io. Losifera dia efa tany ary fantany ny any. Ary matrizy miezaka mafy mitsy avana manao izay tsy hatongavana ho any satria fantany tsara ny any. Ohatry ny ahoana kay ny hatsarany ny any, izy no mahafantatra an'izany. Raha isika eto ny fantany an'izany tsisy fantatsika izany. Fa Losifera dia mahafantatra, ny devoly dia mahafantatra. Tany ireo no nampidininy, fantany io. Ary fantany inona daholo ny sekret hatongavana any. Fantany aiza ny lalana hatongavana any, inona ny tokony atao hatongavana any. Dia miezaka izy manao ny fomba rehetra tsy ahafahana makany. Izany efa teteny aminao androany. Aza manaiky resy ianao, ny aresy ianao, ny ampilefitra anao ny tadiavin'ny devoly amin'izao andro faran'izao. Fa tsika ry havana, misy anjara tehirizin'Andriamanitra ho antsika ao an-danitra ao. Misy anjara ozy isika rehefa vita batisy. Rehefa atao batisa dia izao foana ny tenenitsika hoe tehirizo tsara ny tapakilana vavy a, tehirizo tsara ny tapakilana nadaha. Iny nidiranao ny lanitra e, tehirizo tsara. Alleluja. Ianao aty mitahiry ny tapakilanao, fa Andriamanitra koa mitahiry ny toerana ho anao. Raha mijoro ianao, raha maharitra ianao. Ndia ataontsika ty raha mahafinaritra be anankiray ty fampaherezantsika ry havana. Ataontsika izy ty a. Dia aorian'izy ty dia anao fiderana vitsivitsitsika. Fa ataontsika androany iteny Jesosy a. Mba tehirizy Jesosy ny anjarako a. Halleluja. Tehirizy ny anjarako. Halleluja. Hitahiry ny anjarantsika ny Andriamanitra. Halleluja.
fiainako tantano sosolafaka Jesosy tsy hosolafaka fa malamamaina ny tany diaviko ady sarotra nolalovako arovia tsy hopotraka ijoro lalana va omaherina aifikitra eo amina. Mahafinaritra zany ery zany dravana tahiry antsika ne Jesosy tahirizan'Andriamanitra ny anjaranao mazava-tahotra ianao tehirizonao ny anjarako Jesosy mandram-piaviko eo manilanao mandram-piaviko itoetra nilanao itoetra nilanao fa ety sy tery lalako fa ety sy tery ny lalana izorako ady sarotra ny lalovako etoetra nololovako arovilao tsy hopotraka ijoro lalandava omaherina aifikitra eo amina aifikitra eo amina aifikitra eo amina. Amen Jesosy sarevana zany foana ny mba tenga Jesosy tongava amin'izay efa te ahita ny anjarako halleluja mandreraka angely avana eto amin'ity tany ty zany mahatonga anay miteny anao hoe rehefa mamizana ihany eto ry havana rehefa mandreraka ihany eto dia ndao ilozana andao ry havana ilozana fa tsy mahasoa atsika ampahory atsika foana ty tany ty na ho ataontsika dolary zay tiany na ho ataontsika dolary ny sitrapon'ny devolo mijaly foana tsika ry havana ko rehefa hijaly aminy ry havana ina nanaovako n'izay tiany devolo ina ry havana ny ampifaliako ny devolo amin'ny fiainana zao tontolo zao sy ny filan-dratsy sy ny fahotana sy ny sisa rehefa ampahory atsika ihany jerenao tsara fa ny olona angely afana malala ny olona mampanompo satana angely afana mijaly mahanao zay tiany mihitsy ampahoriny inona ry havana nanompoko an'io tsara havana tena voafatapatatra fotsiny hoe ty tsy sitrapon'Andriamanitra dia la na kely io na ngezy io na inona io nen'ny olona edina hevitra daholo io zavatra rehetrarehetra io edina hevitra nefa mampijaly hoanina ny zava-badina nefa makarary efa marary ry havana rehefa tsy zavatra tenenin'Andriamanitra dia makarary inona ny fikirako amin'io ry havana elako any io za manana zavatra tsara be ho man'Andriamanitra hoana halleluja nino fa naherisika tao anatin'ny fiankofana
Idiran'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao a. Misy sira anankiray ty averintsika androany. Dia hira nataony Zandry Jonathan tamin'ny maraina. Mbola isaorana azy foana fa tena nampafana fo satria hiranay tamin'izany fotoana tamin'ny taona 7 sy 4 arivo, 20 sy 4 arivo na andihy tamin'izany rehefa tena tao anatina fanampo. Dia niverina ilay izy androany tao anaty commencement dia averintsika indray ilay izy eto a. Sady ahatsiarovantsika ny lasa no hiderantsika an'Andriamanitra ihany koa. Dahory ataontsika izany hira mahafinaritra be izany. Halleluja. Ataontsika amin'ny fontsika rehetra izany a amin'izao fotoana izao. Halleluja. Efa voatendrin'Andriamanitra ianao a. Halleluja. Efa voatendrin'Andriamanitra ianao a. Reggae, reggae, reggae. Efa voatendrinao a Tompo. Efa voatendrinao a Tompo. Voatendrinao itorsi asaonao. Tendrinao anomposy Asoanao. Sinanatokoranao atao ety. Samana ireundrina. Halleluja. Efa voatendrinao a Tompo. Voatendrinao a Tompo. Voatendrinao anomposy asaonao. Tendrinao anomposy asoanao. Yeah, yeah. Anaratokoranao quando ety. Samana reundrinao. Reundrinao. Saco Tu não entenderás. Ideira não Ideira não Saco Tu não entenderás. Ideira não Ideira não Halleluja. Iza akurat smańcem dena. Iza may bandirek yo. Halleluja. Wakat stay chapunsa. Nintendo. Bikini lalu Waratuku. Nerno yang nakiraku. Ele não ia nunca saludar-ku. Yeah, yeah. Anaratukurana. Wanda weti. Adabi ufavalu. Saku Semakin berat, ideira não ideira não Saku semakin berat. Semakin berat, ideira não ideira não Eu olhei. Semakin berat, ideira não ideira não Eu yang sekarang cara. Lawan natunya ada seno. Pengen bisa semakin berat. Ideira não ideira não Semakin berat, ideira não ideira não Ele saku semakin berat. Halleluja. Ideira não ideira não Saku semakin berat. Ideira não Saku Semakin berat, ideira não
Halleluia. Zao anao fiderana anankiray tsika. Dia aoriana ty fiderana iray ty dia mangataka hira indray nareo. Hony fa misy endrika vaovao kely hitantsika eto androany. Tsy mahazatra. Satria ny hatramin'izay. Fa androany dia hitantsika ny ankizy. Misy hoe zany zareo androany. Halleluia. Mandroso kelikely eo tsika. Misy eto ny ankizy androany any tokantrano any dia hitanareo eto zareo mideran'Andriamanitra. Ohatry ny ahoana ary zareo rehefa mideran'Andriamanitra ny antranony any aminazy any dia ohatr'izao e. Ny ankizy atao amin'izay maresy moa zany mazava ho azy. Dia hipoitra eto ry zareo. Dia hitanareo eo izy mandiha dia ohatr'izao ny any dia misy ny sasany any Koweity, sasany any Chine, sasany any États-Unis, Zoky Marizô, eto Frantsa, maromaro any Allemagne. Dia iseho eto daholo zay afaka miseho moa zany mazava satria misy koa tena tsy afaka. Fa iteran'Andriamanitra tsika dia hitanareo eo zany ry zareo. Dia manao fiatsika eo izy dia tsika manaraka eo halleluia. Zay nareo amin'izay maresy vombonina daholo nareo fa dia iseho gros plan eto daholo tsika rehetrarehetra androany fa tsy anay reny moa ty fandarana ty. Nareo koa izay mazoto dia ndao afaka miditra nareo zay koa mba te iseho anatin'le izy. Dia teneno zay dia eto tsika miara mifaly fa zay mihitsy no antony izao fandarana izao. Ndao ary lasaritsika. Lasaritsika. Eo any. Ndao ary io ary zao zany kojo zao izy any io zany kojo io. Tena tompony. Io iaina. Andro vieni fa si attacciano a Corea. Hai tu che tanti si va. Zoky Marizô any New York. Io zanany kely io edanina kely. Ewa. Kaota fitanao, fanifanafinao any tombo ihany. Eo ary
Variana mijery an'ilay mpandiana aloha dia tsy nangataka hira za zany tsy nahita. Metsika io Tisia. Tainja sao tsy Tisia? Te dia ela Joseph Dafy mpandresy anao hony a? Eny ary. Iza koa? Efa nisy ve tao? Sao dia mba efa nisy. Raso jerena sao dia efa nisy tato fa tsy hita. Mbola tsisy any Mbola tsisy. Io ary a ny Tisia aloha ny alefantsika dia ao aorianan'izay a dia misy iraray farany a. mbola mity ihany dia antsika ny atokantrano any a. Ao ary. Ao ary. Nareo izay ao amin'ny Zoom afaka miditra, afaka tsy miditra, izay misy manko tsy afaka ny ankizy a. Misy izy tsy afaka miseho eo satria noho ny antony maro a. Fa izay afaka miseho dia miseho. Ndao ary. Ndao ary ny any Asinina niseho voalohany. Ndao ary. Any Chine ndray tsika zao entina mivoyage any Chine reo a. Eo, makany Chine kely ndray. Mbola tsy mihetsika tsara? Mbola tsy tonga any Chine mozika. Maheno ngamba nisy zany.
rija rasolo indray bebe sa moa inona moa izy teo afaka migadrako rija ao azy eo toy ary antsika ianatra Clarisse zao nipotra teo ie izy any Madagasikara apotrakitsika eo daholo Any ry ana Madagasikara. babilina koa apotratsika eo rehefa avy eo ry io ana Io izy io. babilina izy misy ny anomboka azy androany lina misy ny anomboka ny fiderana zany tsy maheno tsy maheno eo lina misy manomboka ny ao fiderana amin'ireny tsy maheno ny izy ohatrany tsy maheno re sa maheno menamena koely ao azy loko mipandresy io e Afaka ewa afaka migadrako masaolo maova ana babilina tia frantsa Sombola, le poète Sombola. Yo Sombola zao. Yo Sombola. Alléluia. Ni makubwa zareo wale Almanya ndani Jonatana. Yo Jonatana. Lewa. Sut melana la kutu. Alléluia. Yo le matinare. E articareta. Yuratina. Mama Martina zao. Ane kowet sikam zao. Yuratina. An koweti. Yantra Clarisse vaombiazana fitahina. Halleluja. Halleluja. Satratsika rehetra zay ny anjarako teto androany mierindrantsika miona mahereza daholo tsika rehetrarehetra. Halleluja. Dia fiadana tokony eo amintsika rehetrarehetra mahafinaritra ny fiderana. Mbola hipotra ihany ireny ankizy ireny rehefa eo satria mbola hanao hira anankiray tsika ao anatin'ny alohan'ny idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa miarabanao manokana aloha raha tonga eto ianao androany. Za tena resy lahatra fa andro amerenan'Andriamanitra ny fifaliana ao anatinao ty androany ty. Amerenan'Andriamanitra ny toeranao. Halleluja.
Misy lahatra andro any fa anao zavatra ngeza be eo amin'ny fiainanao Andriamanitra raha lasana vavanalala. Ary zany zavatra ataon'Andriamanitra zany dia miainga avy amin'ny alalan'ny teny. Avy amin'ny alalan'ny teny izay ataony. Dia tahiny tompontsika tsirairay avy nareo any amin'ny ao amin'ny Zoom ao aza mbola miala fa mbola hideran'Andriamanitra tsika rehefa eo mbola hiara-hiry tsika rehefa eo fa milohan'ny zavatra rehetra aloha dia hivavaka isika milohan'ny zavatra rehetra ametraka izao fotoana izao mpiran-tanan'Andriamanitra satria tsara fantatrao fa manatrika antsika eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raha metraka izao fotoana izao tsika mpiran-tanana izao toriteny izao mitraka tsika mpiran-tanan'Andriamanitra mba tena ho feno ny fanatrehany hatrany mba ho feno ny heriny ka amin'ny alalan'ny teny izay hotoriany eto androany dia hipakatra anatin'ny fiainanao any amin'ny lafim-piainanao lalina rehetrarehetrany ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Vonoany mihitsy ny fiainanao androany hidiran'ny tenin'Andriamanitra hidiran'Andriamanitra tsehatra riavana manana. Jesosy misaotra anao zany amin'ny fitiavanao misaotra Jesosy satria dia mitahinao sy notantanonao indray zay tamin'ity androany ity ka tafavory eto ao anatin'izao fotoam-bavaka izao dia matoky sy mihitsy Jesosy fa manatrika eto ianao ary izao fifaliana izao dia ahafantaranay fa eto ianao sy tonga fotsiny izao dia voly tsy mahay manome fifaliana ohatr' izao ny fanaratsy tsy mahay manome fiadanana ohatr' izao dia voly tsy mahafoy ameza anay zavatra fotoana mamy tahaka an'izao fa ianao no manome amin'izao misaotrany amin'ity fotoana androany ity ahafahanay mivory eto ka mitenenina tompo fa voninkenanao zay ary androany tena hoe nitananao mahery mihitsy ny ametraka ny tenany anatin'ny fon'ny olona tsirairay avy any ho voninahitry ny anaranao misaotra Jesosy dia andehantsika hivavaka amin'izao fotoana izao andehantsika amin'izao fotoana izao anao hira anankiray tsika milohan'ny tenin'Andriamanitra anomako mananao ny baiboly sy ny toeranao iloantsika tenin'Andriamanitra Jesosy ane hitahantsika tsirairay avy ore ataontsika ty raha mahafinaritra ty averintsika erina ataontsika teo ihany izy ty fa averintsika aza dininao razakivy anao fa ny anjaranao ao amin'ny Jesosy tehirizinao anao ny anjaranao ataontsika zany izany dia ao anatin'izany izany tsika mbola ifampahery ao anaty Zoom ao tsika araka izy ao tsika mbola hira ame voninahitra an'Andriamanitra anatin'ity ray ity dia samy hitahin'Andriamanitra ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ry nadiry ity ho tehirizin'Andriamanitra ane ny anjarantsika. Alleluia sotra Jesosy Andriamanitra ny anjaranao eo naminina tsiry amboara-mielona no manokatra isarisaritsika androany. Alleluia etsy sy tery angely lalany izory anay Jesosy ady sarotra ihany koa Alleluia Amen tua Jesús a todos tupo mantulu siaina ku Jesús Amen Jesús Amen Jesus tua Alleluia
ireo hitanareo mipotsy areo any amin'ny terina rehetra zay misy azy any ao ny any Koweity, ao ny any États-Unis, ao ny any Allemagne, ao ny eto Frantsa fa mba iarahantsika amin'izany eto androany a. Alleluia. Sotra tsika amin'ny fiarana-mientana. Alleluia. Lovely zao zany mipotra zany a. Ao atokantranony anabaviliana ao atokantranony ao tokantrano misy an Jesosy zoky felana rakoto ao apari ao izy. Alleluia. Etsy lalatsika atsarotra ijoro lalandava Jesosy ao maherinao maheriny Jesosy. Alleluia. Sotra Jesosy, sotra Jesosy a. Sotra n'Andriamanitra tsika ny amin'ny fotoana. Tsika moa dia miezaka foana tsika mijery zavatra zava-baovao eto a. Dia reny aloha zany ny vaovao eto. Reny ny ankizy reny any tokantrano any a. Mideran'Andriamanitra miaraka amintsika raha misy aminareo koa any ariana any a. Mety mba misy aminareo koa any ariana any. Teto amintsika teto mantsy isy rehefa mpandefany reny. Any Madagasikara any dia alefa aty aminay ny vidéo an-zareo rehefa eo ampiderana an'Andriamanitra. Dia mahafinaritra be mijery an'ilay izy ka. Ianareo koa nge raha te misy fotoana nareo te hisy ohatra ireny dia miteny aminay nareo a. Dia ampidirina ato anaty live a ny fideranareo any tokantrano any tahaka an'ilay ankizy a izay niseho teto ireny. Alleluia. Dia tahiny tompony antsika dia miarabantsika rehetrarehetra. Dimy manambontsoko Daleoni, Angela, Sipa Zafisoro, Amboaratsiky, Erika Raka, Erika fanaranaraka ohatra zareo a. Lantony Rina, Angela io kote kamaratiny Jesosy a. Tahiny Jesosy daholo na rehetrarehetra olo garan'Orso. Dia Ranabavy Fleur, Ranabavy Aina. Tahiny Jesosy daholo a. Isika tsirairay avy. Dia mampaela anareo sady androany hoe ny atogavanareo eto androany dia ho asian'Andriamanitra fahasoavana. Alleluia. Ny fahatogavanareo eto zany androany tsy ho alaina ho atao inona akory a fa alaina inviten'Andriamanitra eto nareo tonga ho asiana fahasoavana. Ary misy olona eto matoky hoe mila fampahirezana mihitsy zany olona zany. Fampahirezana manokana ka natolotra antsika ty ny tenin'Andriamanitra zay jerentsika androany dia ao amin'ny bokin'ny Mika toko faefatra. Alleluia. Ny Mika toko faefatra ray manontolo no jerentsika androany. Ifampahirezantsika rahalasana bavy malala. Ranabavy Elasy héritage elaela, Ranabavy Lova, tahiny Jesosy, Mama Valtina, Amboaratsiky, Bety Savaty, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Ny bokin'ny Mika moa dia teny faminaniana ary mizara misy toko anaky fito ny bokin'ny Mika. Ary ny toko telo voalohany a dia ratsiratsy ihany satria
faminaniana momba ny loza ho avy vokatry ny fahotan'ny Israely tamin'izany andro zany. Ary any amin'izany zao any amin'ny boky ny Mika, any amin'ny Mika 2:2-4 misy an'izany teny zany, mitsangana ka miala fa tsy eto ny fitsaharana. Satria misy fahalotona mahatoga fandringanana eto, eny fandringanana mafy. Mika 2:4 no vaky itsika raha nabavina ambinina. Fa le Mika mivakiko teo Mika 2 satria any amin'ny Mika 3 voalohany dia faminaniana loza vokatry n'inona? Vokatry ny fahotana. Mahafinaritra nefa ao anatin'ny Mika ny 4 sy ny 5 indray dia filazana ny fikasan'Andriamanitra. Inona ny fikasan'Andriamanitra? Ary Mika 5 sy ny 9 dia ny 9 sy ny 7 dia resaka fampibebahana ny Israely ary fiekekeloka ary famelan'Andriamanitra. Zay zany ny fizarazaran'ny boky ny Mika. Ka ny 4 ny vakitsika androany. Dia ny soramamy dia ny ampodian'i Jehovah ny voninahitry Ziona rehefa avy nampahoriana izy. Halleloia. Mika 4 ny ampodian'i Jehovah ny voninahitry Ziona rehefa avy nampahoriana izy. Androany zany dia matoky fa ao anatin'izao fandaharantsika izao, ao anatin'ity toriteny ity, ao anatin'ity fitombambaka ity, dia isy voninahitra ampodian'Andriamanitra. Iza moa ny Ziona? Ny Ziona dia ny zanaka vavy, isika izay tratran'ny faminaninany amin'ny loza zay ho avy tary amin'ny Mika 2:4-5 tary vokatry ny fahotana. Ny fahotana dia mitondra antsika lavitra an'Andriamanitra. Ny fahotana dia mitondra mamokatra loza. Rehefa ohatra zany misy olona te ho tradoza, te hahita loza, dia tsy sarotra mahita an'izany fa mandeha manota fotsiny. Ny zanak'Israely rehefa te ho babo dia tsy misy formule hoe ahoana ny atao raha te ho babo, fa manota sy manalavitra an'Andriamanitra fotsiny dia babo. Raha te hahita ny tanàna ny fahavalo zany hiaina ao anaty fahababoana dia manota. Ary tao ambadiky ny fahotana ny zanak'Israely dia lasa babo zareo ary lavitra an'Andriamanitra. Fa ny zava-mahafinaritra dia misy fikasan'Andriamanitra eto. Halleloia. Ny fikasan'Andriamanitra dia ao amin'ny 4 izy manomboka manao hoe ny ampodian'i Jehovah ny voninahitry Ziona rehefa avy nampahoriana. Ao aorianan'ny fampahoriana zay ny ainana zany mbola ampodindray Andriamanitra. Raha fampiankina ny amin'ny 5 ny 5 sy ny 7 raha mibebaka dia voavela heloka dia miverina ny voninahitra rehefa avy nampahoriana. Zay zany ny lozika n'ity zavatra ity. Tsy haino tsara ve ny feo? Any amin'ny Zoom mazava tsara, normal any aloha any amin'ny Zoom satria ty toa dia direct ny feo. Fa ahoana moa nareo zany any amin'ny live any maheno tsara ihany ve nareo? Maheno tsara ve ny feo? Maheno tsara ve nareo amin'izao fotoana izao? Fa nareo atao amin'ny Zoom aloha dia hosikapako ny micro dia amin'izay nareo zany maheno tsara mihitsy. Fa mba miteny kely nareo izay maheno tsara? Maheno tsara ozy izy Tsiramboara Mielina, maheno tsara ozy izy Fity, maheno tsara ozy Zipa Zipandreo zany efa Zipa Zavosoro. Dia tahian Jesosy ary tsika rehetrarehetra maheno. Vakiko ary ny ten'Andriamanitra amin'ity androany ity manao hoe amin'ny aran'i Jesosy. Ary izao no tonga any aparany. Ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehovah dia ahorona eo an-tampon'ny tendrombohitra. Ary asandratra avo no ny avoana ary ny firenena rehetra ahitany zotrak'ady. Halleloia. Zao ny zavatra ho tonga any aparany. Ary ny zavatra mahafinaritra amintsika miaraka amin'Andriamanitra dia voalazan'ny ten'Andriamanitra fa Andriamanitra mikendry ny farany dia tsy ho diso any hoe ny farany iny antsika zany manandanja be io. Ka ianao zany raha misy amintsika aza mba mitena zany hoe zao ny efarako, zao ve tsy ny efaran'ny fiainako raha mandalo ady ianao dia aza mitena hoe zao ve ny efaran'ny fiainako, tsy io ny efaran'ny fiainanao. Ny faranao efa hitan'Andriamanitra. Ny zavatra ho tonga amin'ny farany
io tena androandry ny tendrombohitra misy ny tranony Jehova dia olona eo tapo ny tendrombohitra mahita sary zany tsika eto tendrombohitra misy tranony Jehova dia io tendrombohitra misy tranony Jehova io dia mbola ho atao ambonin'ny tendrombohitra rehetrarehetra ary asandritra avy noho ny avoana ianao nge tendrombohitra ary ny tranony Jehova dia isika halleloia ny fotsika halleloia ny fotsika isika dia voalaza tena androandro hoe tempolin'Andriamanitra ka ny avoana dia ny fiainatsika io ary le trano dia ny fotsika ka raha ny fotsika misy tranony Jehova raha Jehova monina ao anatintsika dia ny zavatra iseho ao aparany ao dia zao io fiainanao io mbola ho asandatra eo ambonin'ny fiainana rehetrarehetra be tendrombohitra asandatra mbola apetraka eo ambonin'ny tendrombohitra hoe misy tendrombohitra fa mbola tsy ao ianao fa ianao mbola eo amboniny io halleloia ianao mbola eo amboniny io dia asandatra avo noho ny avoana rehetra ary ho ny tenin'Andriamanitra ny firenena hitanjozotra akany aminao ao ny fotoana io fiainanao io mety ozy ianao hoe mahampite hitsoaka ty fiainako ty tsisy endriny tsisy nininy fa io fiainanao io hitanjozotra hijerany io ny olona hitanjozotra akany ny olona hijery modely hijery fiainana fakatahaka halleloia hoy ten'Andriamanitra hoe maro ny jentilisa miainga ka hanao hoe andesika hiakatra ho any tendrombohitra Jehova ho any antranon'Andriamanitra Jakoba mba ampianarin'ny atsika ny amin'ny lalany ka andehanantsika amin'ny atoriny fa avy any zoina ny voahan'ny lalàna avy any Jerosalema ny tenin'ny Jehova amen mba eto ambavaka io fiainanao io mba eto ambavaka ianao io hoe hitanjozotra ho any aminao iainga ny jentilisa maro dia teny andao ho any halleloia ny jentilisa zany dia ny firenena ivelan'ny Israely rehetrarehetra inona moa ry havana no atao any amin'ny toerana vety firenena voababo tsy misy olona mivahiny any amin'ny firenena voababo fa ho an'ny olona satria zao efa nafahana izy ary efa nasandratra izy satria maninona satria efa nampidiny Jehova ny voninahiny satria mibebaka izy androany rehefa tamin'ny maraina zay dia nisy séance na délivrance natao tato anatin'ny groupe teo izy io dia efa mangin'Andriamanitra voaingana satria rehefa tamin'ny herinandro ty dia nisy famangin'Andriamanitra hoe manaova délivrance faobe ao anatin'ny groupe ary zavatra mahavariana rehefa nitapahana tokoa lefitra hoe atao androany le izy anaty fivadikanana mantsy nitsika io ho an'izay atao amin'ny groupe mifadianana miaraka aminay dia teo tokoa tena nahariarin'Andriamanitra ny zavatra mitranga hoe tena nilaina ty androandroany ty satria misy olona tena mandalo ady ary misy olona koa tena tsy mety afaka ady ary misy olona hiverimberenana ady matetika dia tsapa hoe misy Andriamanitra te hanafaka indray dia nitanterahany zany rehefa nitanterahany zany dia azo antoka fa miainga avy eto nareo olona afaka daholo indray halleloia ary Andriamanitra ane androany amerina amintsika rehetrarehetra apody indray ny voninahiny izay teo amintsika tadiova ianao hoe misy voninahitra Andriamanitra tadiova isika io dia nampamila piratan'Andriamanitra amintsika ny voninahiny ary io voninahitra Andriamanitra ity amintsika io dia tiany devoly takonana isan'andro izy io dia tiany takonana amin'ny lafiny amin'ny fomba rehetra izay ahafahana manakona ary misy fotoantsika rehefa mandalo olana mandalo tafiky Satana dia tahaka antsika any amintsika ny voninahitra Andriamanitra ohatra ny resitsika ohatra ny tena matsiafotsika hoe tena potika tena resy ka raha mandalo faharesena ny fiainanao amin'izao fotoan'izao ohatra ny mandalo ady ohatra matsapa hoe tena ohatra ny resy azady amerinanao amin'ny lohan'ny Andriamanitra androany anangananao indray Andriamanitra androany apody indray Andriamanitra ny voninahitra izay hita mitaratra eny amin'ny fiainanao dia manana finoninareo ny adiny lalovanao maly
tapitro androany ny faharavana nisy teo amin'ny fiainanao tamin'iny herinandro ny ady mafinarovanao tamin'iny herinandro iny tapitry ny androany fiainana vaovao toko faefatra mandeha any amin'ny toko fadimy makany amin'ny toko fahinana sy ny fafito ny bokyny mika ny fiainanao androany halleloia de amerinanao ny voninahiny Andriamanitra ary anandratra indray anao mety nandarana tsiaro ady ianao mety natsiaro fahoriana sy ny jara ianao to anatin'izay maro nandalo ady ary misy tamitsika teto ary namoy olona akaika namoy avatiana ady ke zany Andriamanitra tsy ampatsiaro anao an'ireny tsony andro de apody indray ny fifalianao izy fantatr'Andriamanitra ny fahoriana izay lalovantsika fantatr'Andriamanitra ny ady izay lalovantsika reko ny fitarainanao izy Andriamanitra tao anatin'ny fangiry firina eo anao tena nidradradrada ny antso an'Andriamanitra ren'Andriamanitra halleloia fa hoy ny ten'Andriamanitra rehefa nareny vabaky ny zanak'Israely izy hoe hidina zao izy halleloia ary androany Andriamanitra hidina eo amin'ny fiainanao de apody ianao indray halleloia de apody ny voninahiny averiny aminao indray ny voninahiny ho atafiny anao indray ny voninahiny misy olona averin'Andriamanitra amin'ny laoniny eto androany misy olona tena tafasaraka tamin'Andriamanitra eto fa ho averin'Andriamanitra amin'ny laoniny ary le zavatra mahazo io tsy voatery hoe so de matsy ianao manamelo tena hoe vokatry ny fahotana ny fahorianao tsia atadidio fa ny devoly tsy te hipetraka ary ao anatin'ny zavatra zay lalovantsika misy zavatra mitranga amin'ny fiainantsika de zao rehefa eo Andriamanitra amin'ny zavatra zay lalovantsika de maivana io fa raha voidirany devoly atsehatra io alahelokelonao io avadiky ny devoly mivadika gros-cœur mihitsy io tena hitambesarany ary misy fotoana ny devoly manararotratsika ao anatin'izany anatin'ny fahalementsika ao ny devoly de manararoatra ny zavatra kely zay tokony azo atsika de tambesarany lasa zavatra ngeza fa raha natsapy ianao tao anatin'izay fotoana zay nandalo ady nandalo ola nandalo fahoriana nandalo ady maro isan-karazany de zao nitadidio Andriamanitra mahitanao ary Andriamanitra de apody indray ny fifalianao ny zavatra lalovantsika ingeravana ny fiainantsika tsy tsara foana hoy Joba hoe mony ratsy mony soa ihany va fa tsy ny ratsy kozy ny tenin'Andriamanitra ka raha nandalo zavatra tsy napety anao anao tao ao Jehovah apody andray apody ny fifalianao apody ny voninahiny eo amin'ny fiainanao ndraiky bakitsika ny andininy fa telo ary tsara ny adiny firenena maro izy ka apeky ny firenena mahery hatrany amin'ny any lavitra de anefiny saba no fangady ireny ary nefy no fanetezam-boaloboka ny firenena tsy anaingany saba ny famely na hianatra ady itsony fa samy mipetraka eny ambaniny voalobony tsy ny avy ny avy izy ary tsisy anahitatra azy fa ny vavan'ny Jehovah tompony maro no efa niteny halleloia zany avana tena manaiky ny fitiavan'Andriamanitra Andriamanitra io tsy mafoy mahita ny zanany jaly ary eritreretinao fa tao aorianany fampahoriana zay nahazo ny zanak'Israely teto Andriamanitra tena tonga de fa mikasa anao zavatra mahafinaritra eritreretinao zany fiainana mahafinaritra zany hoe tsisy ady tsony eritreretinao zany hoe anefiny saba no fangady zany hoe ny sabatra vita amin'ny vy de ho arendrika iny de ho atao lasangady inona moa ny hevitry zany hoe lasangady ve no iedivana tsia narendrika Andriamanitra ny sabatra satria tsisy ilana anazy tsony inona moa ny ilana basy rehefa tsy misy ny ady inona moa ny ilana sabatra rehefa tsy misy ny ady fa iny sabatra iny no arendrika ho atao lasangady atao lasa ho fahavokarana atao lasa fahavokarana de ho fahavokarana ny fiainanao manomboka eto angady ny ilainao fa tsy sabatra ny ilainao tao ao satria miatrika ady fa tsy atrika ady indray ianao manomboka eto fa hiatrika fahavokarana angady ny ilainao amokaranao halleloia ary io ny ten'Andriamanitra hoe ny lefony ho fanetezam-boaloboka arendrika koa zany ny lefony tsy asa tsony indray ny lefony
fa avadika ety iny anetezana iny anetezana vokatra ioty voaloboka alleloia iasa tany de ioty voaloboka ho tanteraka aminao ane zany mariavana malala ary ny firenena tsy anainga antsony ny sabatra ifamely ary tsy anatrady intsony tena tsofoka rano ho tanteraka aminao zany teny zany tsisy firenena anainga sabatra amelanao zany fa ny zavatra iainanao manomboka eto andiny faefatra de samy mipetraka eny ambanin'ny voalobony sy ny aviaviny izy ary tsisy anaitaitra azy ny olona tam'izany rehefa ny olona ny fipetrahana eny ambany aviavy sy eny ambany voaloboka riavana satria ny andro mamay tam'izany mamely ny masoandro de ny endriky zany tam'izany ak'Israely andeo hipetrapetraka eny ambany aviavy sy eny ambany voaloboka de endrika fiadanana zany olona miadana no miaina an'izany endrika fiadana zany hoe mipetraka eny ambany aviavy eny ambany voaloboka ary aviavy sy voaloboka manaroka vokatra mipetrapetrahany alofa tam'izany nge ravana fantatra tsara ny fiainana tam'izany andro ny midianina zany fa makavary ny olona de velo varaingana de afenina aingana satria tsisy fiadanana mihinana tsy ampiadanana mihinana ianao so de manino zay tonga reny fahavarinao maka ny haninao fa eto tsy zany alleloia hoy ny tena hoe tsisy anaitaitra azy lamina tsara ianao zany amboary zany ny programa fa ilamina tsara ianao tsisy anaitaitra anao fa hipetraka eny ambanin'ny voaloboka ao sy ny aviavinao ianao halleloia amen tahiny tompany ianao valin'ny fahoriana sy ny ady zay nalovanao fipetrapetrahana tsisy fanaitairana eny ambany aviavy eny ambany voaloboka no manana ty masy teny fikasana faminanina ny zavatra ho avy teny fikasana zay ho tanterahana fikasana zany zavatra ho tanterahana zavatra kasaina atao fandarin'Andriamanitra ny anao an'izany aminy alleloia fa ny firenena eny samy mandeha amin'ny anaran'ny Andriamaniny avo izy fa isika kosa de amin'ny anarany Jehovah Andriamanitra mandrakizay tory ny olona rehetra ny firenena rehetra rehefa mandeha de mandeha amin'ny anaran'ny Andriamanitra nanay ny aposiny any misy ny Andriamanitra ny nanay ny anaty entany any fantatsika tsara ny rafozany i Jakoba fa miara mandeha tamin'ny Andriamanitra ny Andriamanitra ny sampony manaraka azy any ary naveny ny vadiny Jakoba iny ary ory mihitsy izy ny firenena rehetra mandeha miaraka amin'ny anaran'ny Andriamanitra any anaty posiny any anaty entany any anaty tomobiliny any misy sampy any inona miara mandeha aminy tsy matoky mihitsy izy ny tena ny raha vao tsy eo iny ohatra ny matahotra ny aran-dozy ny tomobily raha tsy asiny any anatin'ny tomobilany am'izao fotoana be deabe ny olona miara mandeha amin'ny Andriamaniny be tabe zao ny olona am'izao fotoana zao io zavatra malaza be ty misy an'ilay hitanao ohatra ny bracelet kely menamena zay izy io sampy indriavana malala matetika olo malaza manao an'izy iny mety mpilalao sary mihetsika mety mpihira mety olona malaza mpanao politika misy an'ilay hitanao bracelet menamena zay izy tsy de misy endriny zay izy fa de tsy maintsy atao eny fotsiny Andriamanitra reny sampy iny de misy olona iny rehefa zarainy amin'ny reny mantsy olona mpitaiza olona no mizara an'ireny de fa zabe dehibe manao an'ireny jerena daholo rehefa olona malaza mpanan-karena mpanao gazety na olona misandrasandratry reny de misy an'iny izy de zay zany dinianao manomboka androany de tsy sa mandery zareo tsy misy an'iny tsy sa manao ninina raha tsy misy an'iny nyreny izy ohatra ny vakambakana ohatra ny boribory maromaro mitambatambatra zay reny zavatra zany misy dikany daholo reny ho tena vatra hoe firenena rehetra mandeha amin'ny anarany Andriamaniny avy tsy sa mandeha tsy misy an'iny rehefa anao fampisehoana am'izay izy de manao an'iny de iny foana ny asandrany iny tanany iny itazomany micro iny iny zavatra misy bracelet menamena kely iny tandreminareo zany indrindra nareo mpire evangelika tandremo manao an'izany fa fandrafinan'Andriamanitra reny tsy fatokina re matsy tenen'le olona manaova n'ity de ty misy hery misitona ohatra hoe resaka ohatrohatr'izay le izy tandremo fa reny ratsy reny be tabe zay fiarovana amin'ny fanaratsy nefa fanaratsy mihitsy iny ny fiarovana zay zao tsisy andremana iny ny Andriamanitra ny anarana ny rahany mandeha
miara mandeha amin'ny Jehovah Andriamanitra sy zahay. Alleloia. Aza miankina amin'ireny ianao. Ny olona miara mandeha amin'ny anarany Andriamanitra avy. Fa isika kosa andeha amin'ny anarana ny Jehovah Andriamanitsika mandrakizay dory. Miara mandeha amin'ny anaran'Andriamanitra no mahomby anao hatramin'izay. Tsy mila ninino tsika tsy mila an'izany. Be ny olona miteny aty ambozony ohatra zao misy aminareo zao manao hoe manao vangovango varana dia tsy fanina. Ka za zao tsy nanao andreny efa tsy fanina satria za miara mandeha amin'ny Jehovah Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra tsy mampangozozo aho. Mandeha dia tsy fanina. Tsy mila kafe aho vao mijoro. Mila ihany rehefa andeha lavitra. Fa Jehovah Andriamanitsika no manome azy. Ny anaran'Andriamanitra izay atao anatintsika ny raha antsika mandeha. Alleloia. Amen. Raha ohatra ny anaran'Andriamanitra no andehananao fa manokana aho fataro fa tsy miaro antsika amin'ny inona ny varahana. Sampy zany. Fa ny anaran'i Jehovah Andriamanitra atao anatintsika no miaro antsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Alleloia. Hotahiny tompo ireny zavatra rehetra ireny rojorojo atao amin'ny tomobila. Misy an'iny zavatra iny dia iny miaro antsika. Reny aza manao andreny ao. Ny anaran'Andriamanitra ao anatinao ahafahanao mandeha lavitra. Alleloia. Amin'izany andro zany Jehovah dia no anangonako ny mandringa sy amoriko izay androana mba amin'izay napahoriko. Eto zany dia misy hetsika ao ataon'Andriamanitra. Misy olona eto tena nandringa ny fiainana mihitsy izy. Nandringa ny ady mihitsy. Mampandringa ny ady. No ny ady sy ny fianjerana sy ny zavatra nahazo anao dia nandringa mihitsy ianao. Inona tonga anao nandringa? Tafasaraka tamin'Andriamanitra tsisy ny tantana intsony ianao. Tadidio fa ny tanan'Andriamanitra ika mitantana ry havana malala. Alleloia. Ry havana. Tanan'Andriamanitra mitantana antsika io tsy mahatonga antsika ho tafotoana, tsy mahatonga antsika enjera. Ary tsy mampatonga antsika mikolepaka akory eny an-dalana eny satria tanana zatra mitantana. Tanana kavanana ny fahamarinana no hitantanany antsika. Fa lasa nandringa ny olona satria naninona? Satria tsisy Andriamanitra ny tantana. Dia eny enjera dia nandringa. Fa anangon'Andriamanitra androany. Misy olona eto nandringa nandritra ny enim-bolana, nandritra ny 3 volana, nandritra ny herinandro. Fa anangona anangona antsika rehetrarehetra Andriamanitra. Misy groupe isokatra zany raha groupe mandringa. Mandringa maneran-tany na mandringa malagasy. Izy groupe anankiray hosokafan'Andriamanitra androany dia groupen'olona mandringa ho angonina daholo. Ny zavatra ilaina amin'io dia fandringana. Omitra zany dia nandraisana anao ianao mandringa. Fa anangon'Andriamanitra. Namparen'Andriamanitra nahitanao nandringa. Nandringa noho ny olana, nandringa noho ny ady. Nandringa noho ny tsiro izay nomen'ny devoly anatin'ny ady. Amin'izany andro zany Jehovah ny anangonako ny mandringa sy amoriko izay ndroana mba amin'izay napahoriko. Angonon'Andriamanitra izy groupen'olona ndroana koa zany voaroka. Hitsangana indray ny groupena voaroka. Dia ny groupen'olona napahoriana. Napahoriana. Navelan'Andriamanitra napahoriana. Fa soa napahoriana hoy ny tenin'Andriamanitra mba hitandremako ny didinao. Androany ry havana tena teteny amintsika hoe io Andriamanitra io rehefa amerina antsika amin'ny laoniny ninona toerana misy anao natakiny ahoana ry havana ny endrika misy eo aminao amin'izao fotoana izao. Na lasa lavitra takiny ahoana ianao rehefa Andriamanitra ny amerina anao dia angoniny ianao androany dia ho averina. Alleloia. Ary ny mandrika izy apetraka ho sisa. Ary izay ndroana lavitra ho firenena mahery. Ary Jehovah njaka aminy ao tendrombohitra Ziona hatramo zany ka ho mandrakizay. Fenao mila mandringa resy lahatra ianao androany tena te hiova. Alleloia. Mila mandringa resy lahatra ianao androany tena tsy mety amiko ny mandringa Jesosy.
tsy mety amiko fa mampahory azy ao fiainako zao. Amerinanao Andriamanitra. Tsangan'Andriamanitra indray ianao. Ary ianao tilikambony andiha no ny tenin'Andriamanitra. Teny voery Ziona zanakavavy, aminao no tonga zany, eny, ho tonga ny fanapahana voalohany, dia fanjakan'ny Jerosalema zanakavavy. Fa nahoana mitarena mafy ianao, ho tsy misy mpanjaka avao aminao, salany ringana avokoa ny mpanolotsainanao, no dia azo fanahitenana toy ny vehivavy raha miteraka ianao. Andiny fa folo, mahafinaritra ty teny ty. Ry Ziona zanakavavy ianao io, isika io, ry Ziona zanakavavy, marary, ka maneza toy ny vehivavy raha miteraka. Marary. Tsy hoe sitrano, fa marary. Dia maneza tahaka ny vehivavy raha miteraka. Ahoana moa vehivavy raha miteraka? Midididry. Misy fotoana manontany ny vadiko, ohatrany ahoana hoa le hoe marary rehefa miteraka. Dia indray andro narary nify dia izy ampitomboy folo iny ozy izy. Amin'inao le narary nify izy dia ampitomboy folo. Fa mbola tsy azo katsaina izy ohatrany ahoana le marary satria nefa nareo mazoto miteraka be a. Fa izao androany ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika hoe marary dia maneza. Tena misy fotoana Andriamanitra mampahay antsika marary dia maneza ianao. Ny vehivavy raha miteraka, zao ny zavatra mahafinaritra amin'ny zareo. Marary le miteraka. Fa rehefa eo amin'ilay miteraka marary iny, ny zavatra eritreretiny dia zao, azo zazakely. Ania mahatonga mampalahelo ny olona hoe tsy nahazo zazakely. Satria miaritra ihany, miafy ihany, nefa tsy azo. Eto zao taontsika sy misy olona hiteraka tsy ho ela, alleloia. Ahita sarina zazakely mahafinaritra be nareo tsy ho ela, alleloia. Misy olona ho teraka eto, alleloia. Ato amin'ny groupe ato misy olona efa miandry andro ato, alleloia. Avy ny tenin'Andriamanitra dia mitendry, mararika maneza ato ny vehivavy raha miteraka. Misy fotoana tsika tena avelan'Andriamanitra mihitsy hidridridry eo. Avelan'Andriamanitra marary dia manena eo. Ohatra ny vehivavy raha miteraka, ary tsy vitan'izany. Mbola teneniny koa manao hoe fa ankehitriny dia voaka avy any an-tanàna ianao, ka hipetraka any an-tsaha, dia ho tonga hatrany a Babilôna aza. Rehefa tonga ny fahavalo dia manala ny olona eo amin'ny tanàna misy azy. Dia tsy tompo tanàna intsony ianao, tsy mody ao an-tranonao intsony ianao. Betsaka tamintsika, betsaka taminareo reo ny tsy avelany devolon'ody tao amin'ny trano izay fanananareo intsony. Velan'ny voaka tany. Nalainy devolon'ny fananana, nalainy devolon'ny trano. Tena voaka any an-tanàna ianao, voaka avy any an-tanàna, ao an-tanàna dia navoaka ohatra ny olona boka. Ny olona boka taloha navoaka avy ao an-tanàna. Navoaka fa tsy mety aminay nareo. Mety efa navoaka ny fiarahamonina ny voaka mihitsy ianao amin'izao fotoana izao. Nivoaka ny tanàna, tsy manan-kerofana any ivelan'ny tanàna. Tsy miaina amin'ny zavatra izay iainanao an-tanàna. Eny ry havana, fa ho tana amin'Andriamanitra dia mitondra antsika ho tafavoaka ny tanàna. Mahatonga antsika hiverina boka dia hisorona ao an-tanàna mba tsy haboaka ny hafa ihany koa. Izy Andriamanitra hoe ankehitriny voaka avy any an-tanàna ianao. Ary dia hipetraka any an-tsaha mampalahelo kely ohatry ny olona sans abri mihitsy hipetraka any an-tsaha. Mafy zany sa mora, tena mafy zany. Ary efa mipetraka any an-tsaha dia any ianao lasa babo tonga hatrany a Babilôna any amin'ny tany fahababoana. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe vokatry ny fahotanao dia tonga amin'izany rehetrarehetra zany. Ny fahotantsika rehefa lasa kely dia kely koa ny fananaran'Andriamanitra. Fa arakaraka ny alasanantsika lavitra misaraka amin'Andriamanitra no malasa lalindalina kokoa ny fahampitehan'ny fiainantsika. Fa zao ny tenin'Andriamanitra androany hoe raha voaka avy any an-tanàna ianao ka tonga mipetraka any an-tsaha mihitsy, eny mety lasa hatrany a Babilôna mihitsy ny fiainanao. Fa mbola nanome toky Andriamanitra, any Babilôna ny hamonjy foana. Misy fotoana tsika tonga hatrany a Babilôna. Misy fotoana ny fiainantsika tena mitafidina ambany. Tena hoy tsika sao dia mba tsy fiainako ary ty sao dia tsy zary ty,
any amin'ny farany ambany no misy anao. Fa Andriamanitra mbola nanome toky androany na tonga hatrany a Babilôna azy, tonga hatrany Egypta, na tonga hatraiza tsy maninona any aminjeko anao raha any anao no bebaka. Raha ohatra zany ravana eto misy olona mivoaka eny an-tanàna na voaka avy ao an-tanàna ka eo zany olona zany mahatsiaro ny anaran'Andriamanitra mibebaka sy mifolo eo an-tanàna izy naverina ody. Raha any an-tsaha efa tafapetraka any an-tsaha mihitsy nataon'ny fiainana tafapetraka any an-tsaha, fa any ianao vao mahatsiaro ny anaran'Andriamanitra any ianao ny ampody. Fa misy olona any halleloja, misy olona any tena efa tonga any a Babilôna any amin'ny firenen-kafa mihitsy, efa tena andevo any amin'ny firenen-kafa mihitsy, fa mbola any izy mahatsiaro an'Andriamanitra. Halleloja. Ho ny ten'Andriamanitra nanome toky any no amonjeko anao, any no anavotako anao ho afaka mitana ny fahavalonao. Androany tsy olana tsony zay toerana misy anao. Hoy zany tena efa tena lasa ty a Babilôna mihitsy a, tsy olana zay toerana misy anao na any Egypta na any a Babilôna na aiza vokatry ny fisaranao tamin'Andriamanitra, fa raha ibebaka ianao any ny ankalananao androany. Ianao alaina ny zava-dehibe androany, ianao averin'Andriamanitra, ianao angonin'Andriamanitra, any ny zava-dehibe androany. Amen. Tena resy lahatra rehefa nanao an'ity toriteny ty. Efa nahazo an'ity teny ty tena resy lahatra mihitsy raha na tena ho averin'Andriamanitra ianao. Tena ho sotomin'Andriamanitra ny amin'ny toerana zay misy anao, mety toerana efa lavitra ny misy anao, fa ho alain'Andriamanitra any. Ny anaranao ingeravina tsy adinon'Andriamanitra. Ianao ingeravina tsy adinon'Andriamanitra. Misy fotoana tsika manontany tena hoe tena adinon'Andriamanitra inona zao zavatra mahazo azo. Fa tadidio manomboka androany, fa raha tonga any a Babilôna ianao amin'ity androany ity, sanatria ane zany. Hoe tena efa any mihitsy ny fiainanao, renao mihitsy hoe tena lasa kobabo ianao, fa any ianao mahatsiaro an'Andriamanitra. Dia tadidio fa Andriamanitra tsy mahatsiaro anao, efa ela Andriamanitra tsy naty. Efa ela Andriamanitra no mahatsiaro anao. Na misy ihany misy tena Andriamanitra mahafinaritra. Any misy fahasivy amby efapolo any na amin'ny tany Ziona, mbola io Ziona vao soratra any amin'ny Mika io ihany nisy fotoana izy na amin'ny tany satria mafy ny ady. Dia zao ny zavatra teneniny. Isa fahasivy amby efapolo andininy fahaefatra amby folo, fa hoy Ziona, Jehovah efa nafoy ahy ary ny tompoka efa nanadino ahy. Eny ry havana. Ka raha tonga any a Babilôna ve ianao ry havana? Voaka avy any an-tsaha ianao efa nomboka nanontany tena ihany, aiza Andriamanitra? Marary ianao, manezaka ianao, maheno fangirifirina, aiza Andriamanitra e? Dia tsy maintsy zao ny fantenam-perako aminao, adinon'Andriamanitra ahako. Tena nafon'Andriamanitra ahako. Tonga ny olana anankiray a, tsy mivakory ny olana iray, dia tonga ny anankiray. Ianao mbola eo mpangataham-bavaka amin'ilay olana iray, dia efa tonga ny iray. Tsy maintsy zao ny zavatra tenenao, nafoy an'Andriamanitra. Nafon'Andriamanitra. Adinon'ny tompoko aho. Ary tsy ianao rery nefa nanontany an'izany, fa efa nanontany an'izany daholo ny olona teo. Ny olona manompo an'Andriamanitra dia efa nisy fotoana nanontany an'izany. Sendra ny fanontaniana daholo hoe efa nafoy Andriamanitra ary efa nanadino any tompoko, rehefa ao anatiny io ady io tsika. Fa fanontaniana no apetrak'Andriamanitra aminao androany. Raha hoanin'Andriamanitra ny vehivavy miteraka tsika ary a, dia mba ohatra zany koa ny raisin'Andriamanitra hoe mety manadino ny zanany monono va ny vehivavy, ka tsy hamindra fo amin'ny zanany nateraky ny kimbony. Amin'izao hoe be dia be ny olona manadino ny zanany monono zany satria be dia be zao ny vehivavy teraka, ny vazaha tsy tia mampinono zany. Tsy tia mampinono zany ny vazaha. Ara-baiboly ampinono ny zanakao. Ampinono ny zanakao satria mahatonga fifandraisana tsara be aminareo sy ny zanakareo iny. Fa Andriamanitra niteny, mety manadino ny zanany monono va ny vehivavy, ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloky ny kimbony. Eno izy Andriamanitra, manadino ihany izy. Manadino ihany izy, fa za kosa tsy mba manadino anao. Ianao ilay manontany io zany hoe nafon'Andriamanitra, adinon'Andriamanitra, tsy hitan'Andriamanitra mihitsy zao mahazo azy ao. Androany Andriamanitra miteny anao ny alalan'izao toriteny zao.
tsy manadino anao Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra io ady lalohanao hitany io ianao matory miaraka amin'ny olana io ady tsy aina natorianao farany ady tsy aina ny foazanao hitan'Andriamanitra io fonao kely miemponempona amin'ny ady io taitainany amin'ny rapitso sy ny rafakapitso hitan'Andriamanitra hitan'Andriamanitra hatramin'io fanontaniana efa nafon'Andriamanitra angamba aty efa tena adinon'Andriamanitra ny momba ozy Andriamanitra tsy adinoko ianao za tsy manadino anao de tsy mety mino izy io raha izao zavatra miseho amiko zao tena efa nafoy Andriamanitra ozy Andriamanitra hoe zao ary ianao nge andiny fahenina amby folo efa vita tomboka vatsy operan-tanako ianao ary ny mandanao de eo anatrehako mandrakare misy olona lasany a Babilôna fa io olona lasany a Babilôna io vita tomboka vatsy eo anatrehan'Andriamanitra Andriamanitra mipetraka eo Ziona mijery ny naranao eo amin'ny tanany ianao any lasany a Babilôna Alleluia hoe misy olona zao tafasaraka aminao fa misy albôma ao an-trano de hitanao ny sariny hitany foana ianao ary tsy adinony ianao fa vo mijery ny tanany izy anao zavatra de ny anaranao ny hitany eo Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny tanany mahery ary isaky ny andeha hiasa Andriamanitra anao apetsika amin'ny tanany de inona ny hitany eo ny anaranao ny hitany eo defa Andriamanitra miasa isan'andro ianao zany hitan'Andriamanitra isan'andro fa misy zahatra andrasan'Andriamanitra any amin'ny tsy manadino anao Andriamanitra any tena tehiteny anao ampahiranao tsy adinon'Andriamanitra ianao vita tomboka vatsa mahafinaritra mihitsy zany anaran'ny Naël zany Erikaraka alleluia Rodine vo etsika Andriamanitra amin'ny tanany mahery de ny anaranao ny hitany de tsy adinony ianao eto amin'ny andininy faraika amby folo amin'nika faefatra teo reto zavatra miseho amin'ny fiainan'ny olona araka teko tany hoe misy olana vangongo eo amin'ny fiainatsika tonga ny olana ray de tonga ny olana ray andininy faraika amby folo ny ankehitriny de tafangona mely any firenena maro izay manao hoe aoka lambaraka izy io ary aoka masontsika ho valy mijery azy ny devoly de te hanala-baraka atsika de mitambatra tonga eo daholo ny firenena rehetrarehetra tafavory ny firenena rehetra na ny Midiana na ny Amalekita na ny Kananita sy ny Jebosita ryabana tafavory ndray tetika hanala-baraka ny Israely misy fotoana ny fiainanao ozy mihitsy reo tena mitambatambatra ty olany ty tena mila vavaka mila délivrance fa ny eo tsy lasany eo tonga ny eo tsy lasany eo tonga tafangona io le fitafangona ny firenena mely anao ary te hanala-baraka anao io olany io te hanala-baraka anao ka hanapotra amin'ny mpitazana sy ny fiainana fa tsy mahavony zany ny Andriamanitra rehefa misy olana mitambatambatra amin'ny fiainanao de zao raiso amin'ny lafiny tsara le izy hoy tena Andriamanitra hoe ankehitriny tafangona mely anao ny firenena maro izay manao hoe ndao alaim-baraka Ziona areo ka ny masontsika ho faly mahita azy andiny faroa kanjo tsy fantatry reny ny hevitry Jehova na azo ny fisainany ao ambadiky zany misy fihevitr'Andriamanitra inona ny hevitr'Andriamanitra nangoniny efa nanangona azy eo toy ny amboara eo ampamilona izy isika zany rehefa misy olana de tsika teo de matahotra isika tena tambatra daholo ny firenena rehetra ny vola tsisy ny vady miady ny aretina mamely tambatra ny firenena rehetra neka hanala-baraka anao zany ve mba zanak'Andriamanitra potika ny fiainanao tonga daholo na ny zavatra rehetra tonga ny olana eo amin'ny fianakaviana ny olana amin'ny fiarahamonina tonga eo daholo de reo sika hanala-baraka ny fiainanao neka hanala-baraka no mahazanak'Andriamanitra hoe zao ny zanak'Andriamanitra resy amin'ny fiainana fa zao tsy fantany fihevitry Jehova ao ambadiky zany misy fihevitry Jehova mahafinaritra ny fihevitry Jehova de zao navelany tonga teo daholo
hitanao nanao appel Andriamanitra isa daholo tongava daholo zay fahavalo reto zanako reto nangoniny eo amin'ny toerana ray rehefa mamafatrano tsika ka mamafatrano fa tsy mampiasa aspirateur dia zao zavatra tsy maintsy ataotsika maka kofafitsika dia miaraka amin'le fandrofana kely iny teny zavatra ataotsika alaitsika daholo le fako amin'ny zoron-tsano efatra dia atambatritsika eo ampovoany dia eo ny rofotsika sady zany ny fataotsika rehefa mamafatrano zany ny ataotsika mba hahafahantsika maninona alaina daholo le zavatra maloto madinidinika any dia atambatra ahafahana miara-mandray azy Andriamanitra ravana hitanao reo olana manodidina anao reo anala baraka anao reo tandreo hanala baraka ny tanjon'ireo Andriamanitra manana fikasana fa ny devoly koa manana fikasana dia nanala baraka anao eo anivon'ny fianakavianao eo anivon'ny fiarahamonina zao ve ny olona mba mivavaka fa raha androany ianao mandray fanapa-kevitra hoe tompo za hiverina aminao Andriamanitra za tena ifikitra aminao fisainan'i Jehovah ny asa eo aika ireo fahavalo rehetra tonga ireo nasen'Andriamanitra tonga mihitsy mba hahafahan'Andriamanitra hoe ay reto daholo nareo izavony tsy tiana izavony tsy tia ny zanako otra daholo eo amin'izay ny tanjon'ireo anala baraka fa Andriamanitra niantso an'ireo mba hahitany an'ireo amin'ny toerana anankiray ka ianareo izay nandalo zany hoe mitambatra daholo ty olona alao hitambatra fa mpotehatsika zany androany sa mety aminao hoe androany olana ray tonga dia mivavaka dia tonga ny olana ray rapitso dia tonga ny olana ray rapakapitso tsy ranao tonga daholo izy alao tonga eo daholo fa ampy an'Andriamanitsika reo ampy an'Andriamanitsika reo nanangona azo tony amboara eo ampamolohana amboara zany tonga eo ampamolohana dia natao atao inona ny amboara natao veleza velivary reo tonga eo tsy hanao ninina fa mba ho veleza ny zanakizy olo ten'Andriamanitra dimy fatelo amby folo mitsanganaka amin'ny veleza ary ziona zanakavavy ny ataonao zany androany dia mila mitsangana ianao tsangana ianao ny ataonao androany dia ny mitsangana misy etsika mila ataonao mitsangana dia mandray ireo fahavalona reo dia hively an'ireo halleloia nataon'Andriamanitra tonga ireo men'Andriamanitra anao ny fahefana androany men'Andriamanitra anao ny baiko androany mba hitsangana dia hively raiso izy be dia be mihitsy raiso amin'ny amboara zany fikavanana saloim-bary be dia be misy saloim-bary ray zao tonga teo ikolazon'ny mpianatra ohatra saloim-bary ray jiro sy rano malagasy na frantsay dia amboara saloim-bary ray hafa raha misy ohatra ny miady zay saloim-bary hafa amandy reo rehetrarehetra eo miara mitambatra tonga eo menanao ny fahefana androany tsangana ianao dia mivelesa ianao ny ziona zanakavavy eto androany ianao ny ziona zanakavavy mila mihetsika ianao androany mila mihetsika ianao androany tsangana aleloia tena mitsangana dia menanao ny fahefana hively an'ireo fahavalo reo ary anananao zany Andriamanitra ny teny aminao ndrany mitsangana ka miveleza dia menanao ny hery ahafahanao mitsanga ahafahanao mively aleloia ary ianao tsy ianao andeha amin'izao fotsiny fa ony tena Andriamanitra ny fanotandroka ao ataoko vy ary nikitronao ataoko varahana misy zavatra zany tafian'Andriamanitra anao rano tandroka ao iny lasa vy zany izy tontolo io zany dia fa veloma nikitronao ataoko varahana zany hoe mandeha naiza naiza ary tena Andriamanitra dia anolotory firenena maro ianao ho hitanao tsara nge amin'ny herin'ny androany fa ifankahitetsika ireo olana rehetra nylalovanao tamin'ny herinandro iny ho potipotehanao amin'ny alalan'ny vavaka ireny manomboka eto herin'Andriamanitra ny amotipotehanao jereo fa misy zavatra tsy hitanao azy zany fotsiny reo misy olana nge raha manateniteneko anao hoe olana tsy hitanao azy zany hoe lasa izy da nisy fotoana nisy olana zay mivady ndray andro dia olana io tena nampahatahotra dia io olana io tena nandritra ny volana maromaro nampatahotra anay mihitsy satria olona io zany le olona fahavalona io tena nandeha lavitra mihitsy izy amin'ny olana io
tonga hatramin'ny maka avoka izy ka maka huissier izy ka maka rehetrarehetra. Ao ty olany ty misy fotoana tena mangovotra any hoe ianao ve aty atanin'olona no manana olana aman'olona ohatrany olona tompotany fa tena riavana malala. Fa za tena teteny aminao fa rehefa miaraka aminao ny herin'Andriamanitra sy n'Andriamanitra mitsaga anao fa io olana io misy olana tena possible atao dia tsy hitanao tsony. Izy io tsy hitany tsony, tsy fantatry tsy hita, tsisy fiatraikany, tsy nisy n'inona malaky tiany androany natory tsisy tsony. Misy kariavana fahavalo tsy voatery maty matory dia tsy hitanao tsony dia lasa dia manjavona. Androany ianao menanao ny fahefana norotoro firenena maro ianao ively vary ianao io vary io fahavalona. Ary minoana ianao fa ao anatin'ireo adiny lalovanao misy am'ireo ivadika fitahina ho anao indray. Halleloia. Ny fahatongavandreo misy zavatra ho avadika Andriamanitra ho fitahina ho an'ny fiainanao, ny vely ianao dia nahazo vary. Halleloia. Riavana. Zany rehetrarehetra zany tsy tonga raha tsy tsika ny tonga eo amin'Andriamanitra, mivavaka, mifona, mibebaka, miverina amin'Andriamanitra. Raha androany ianao riavana, raha androany ianao no atoky an'Andriamanitra, androany ianao tena hiverina hoe Andriamanitra za tena hiverina hitoky aminao hiverina tena hiankina aminao na aiza misy anao, na tonga traiza misy anao, eo. Halleloia. Eo amin'ny toerana io any no amonjen'Andriamanitra. Tena any amonjen'Andriamanitra. Amen. Tsangana re. Tsangana dia hoe hively fahavalo tsika. Lisy teo am'izay ary ny fahavalonao. Lisy teo am'izay ary le fahavalonao ataontsika amboara anankiray io. Ataontsika amboara io ary te hitsanganytsika sy efa manana hery hively andreo. Tsika tsy mitsokady zany. Satria ny Andriamanitsika tsy mbola mitsokady na indray mandeha ary fa efana nomeny antsika. Tadio tsara fa karazana fomba maro be nanaovan'Andriamanitra na miten'Andriamanitra ny fahavalon'Israely. Ao no mifamono, ao ny latsahan'ny afo, afanyndany latsahan'ny varatra. Misy zany tonga dia midina ny afo, tonga dia may. Ao ny tonga dia mifamono, tonga dia mifamono izy menakava. Ao indray tonga dia raisina dia velezina. Tena raiso riavana io olanao io raiso io fahavalonao io ndao velesitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa navelon'Andriamanitra hitambara teo mba ho raisiny tananao atambaro amboara reo dia velezo nge zanak'Andriamanitra. Ianao nge raha manaka voafidin'Andriamanitra dia mety izy anao ampiasain'Andriamanitra hivelin'ireo fahavalo reo. Fa tsy tonga ho azy teo amin'ny toerana misy anao ireo zavatra mitambatambatra eo fa mba hahafahandreo tonga amboara anankiray ho velezina. Ary sahi ianao androany mandray an'izany fahefana zany. I Davida misy fotoana nangataka zavatra tamin'Andriamanitra. Any amin'ny mahafinaritra ty toy ny bavaka Davida any amin'ny Samuela faharoa. Samuela faharoa toko faha 7. 5:20 hoy Davida hoe ary ankehitriny Jehovah. Ilay teny lazainao tamin'ny mpanomponao sy ny taranany hoe ampitoery mandrakizay ary ataovy arak'izay. Ampitoery ho mandrakizay ary ataovy arak'izay lazainao. 5:20 fa ianao Jehovah tompony maro Andriamanitry n'Israely fa nilaza tamin'ny mpanomponao hoe za mety taranaka anao. Koa izany no mampasa ny fony ny mpanomponao anao zao vavaka izao aminao. I Davida sanangataka zavatra tamin'Andriamanitra. Satria maninona? Satria i Davida nitazona an'Andriamanitra tamin'ny teniny. Anao tsika misy fotoana dia hoe misy olona lay mamiteny anao za zany raha afaka fanadinana ianao dia vidanako tomobile. Zany tazoniko amin'izay teny dia tazonina amin'ny teniny ny olona iny. Afaka fanadinana tao dia izy ny alainao vola. Ianao moa ny teny fa dia vidanana tomobile fa dia tazoniko amin'ny teninao ianao. I Davida ny tenin'Andriamanitra tsy navelany nandalo fotsiny fa tena nitazoniny. Ary rehefa nitazoniny Davida tamin'ny teniny Andriamanitra dia sa Davida nangataka
no ny amin'ny teny zay fanalokany vavan'Andriamanitra. Ianao ry havana andaotsika tena hoe horaisitsika ireo teny fikasana nomen'Andriamanitra ahafahantsika mandroso. De ny teny anankiray indraisinao androany zao anisan'ny tokony zava-dehibe voarainao androany de tany amin'ny Isaia teo ianao tsy adinon'Andriamanitra zany. Vita tomboka avatsy eo am-pelantanan'Andriamanitra ianao ary tsy afony ianao. Ary Andriamanitra rehefa miteny fa ombanao de ombanao. Ary androany raha miteny izy hoe mitsangana ianao de miveleza de raiso amin'ny tananao, raiso amin'ny finoana le olana zay manao le fahavalo to de velezo. To velezitsika amin'ny alalan'ny vavaka eo. Andriamanitra ngeravana tena rehefa miteny izy tena tanteraka ary amin'ny Salamo 119 any maranako azy misy mpanompon'Andriamanitra anankiray miteny manao hoe Andriamanitra Salamo 119:7-8 izay. Salamo 119:7-8 izay manao hoe tovy ny teninao amin'ny mpanomponao izay matahotra anao indrindra. Jesosy ny fahafahambaraka izay atahorako fa tsara ny fitsipikao. Indro manina ny didinao velomy amin'ny fahamarinanao. Ry havana, ity mpanompon'Andriamanitra ity tena angataka tamin'Andriamanitra hoe tovy zany ny teny ataovy tena tanteraka, ataovy to hoe Andriamanitra le teninao mba tantero amiko. Fa zao ny zavatra tenenina tovy ny teninao amin'ny mpanomponao izay matahotra anao indrindra. Raha zany teteny aminao androany hoe ho raisinao amin'ny vozon'akanjony mihitsy ndreo fahavalo reo. Io olana io de ho velezinao eo an-tany fambolena. De ho tanteraka aminao zany. Afaka mangataka ianao hoe tena tovy amin'ny teninao, ataovy tanteraka amiko zany Andriamanitra. Fa teto ny fangatahan'ny olona de ho an'izay mpanomponao matahotra anao indrindra. Zahatry ny ainao zany androany de fibebahana sy fatahorana an'Andriamanitra. Matahotra an'Andriamanitra ve ianao io? Fa raha matahotra an'Andriamanitra ianao io, alleluia, de tsy kosomaso amin'ny fahavalonao zany ianao. Ho esorin'Andriamanitra aminao ny fahafahambaraka izay atahoranao. Fa mitiava ny fitsipik'Andriamanitra ianao. Indro manina ny didinao azy izy ka velomy amin'ny fahamarinanao. Andaotsika akatoy ny didin'Andriamanitra. Andaotsika akatoy ny fitsipik'Andriamanitra. Ry havana malala. De ho raisitsika tahaka ny amboarany fahavalontsika de ho velezitsika ao mpamoloana. Ameanao herany Andriamanitra. Misy amintsika mety miteny hoe Andriamanitra tena mafy, tena tsy vita. Fa Andriamanitra miteny anao androany fa vitanao io. Mitsangana ny mila ataonao de mandray an'io tsy ampisalasalaana de mively an'io. Fa nataon'Andriamanitra tonga eo reo hitambatra mba ahafahanao mandray azy hitambatra. Andriamanitra le ombanao na ady ray na roa na telo na ady efatra na ady dimy niny na ady na firy ady lalovanao am'izao fotoana zao. Tanan'Andriamanitra mihitsy ny andray an'ireo de amme azy anao de amme anao hery de ahafahanao mively ny fahavalonao. Hotain'Andriamanitra le tsika tsirairay avy. Maherezy ianao fa andro lehibe nataon'Andriamanitra ho anao androany zinao zanakavavy. Naiza misy anao androany. Ny fikasan'Andriamanitra de ny amerina anao. Ny fikasan'Andriamanitra de ny anandratra anao. Ny fikasan'Andriamanitra de ny amerina anao. De ny tondra anao ndray hisandratra ambonin'ny tendrombohitra rehetra. Averenao an-trano Jehova. Averenao an-tranonao Jehova. Fa tsy adinonao le teny teo hoe ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehova de ahorina tampon'ny tendrombohitra ary sandratra avon'ny avoana rehetra. De ianao zany averenao an-trano Jehova androany. Averenao an-trano Jehova androany. De raha iverinao an-trano ao anatinao Jehova androany de anananao ny hery ahafahanao mively ny fahavalonao n'ity androany ity. Tsy adin'Andriamanitra zany ianao. Tsy averan'Andriamanitra efara amin'ny faharesena zany ny fiainanao. Ivavatsika amin'izao fotoana zao. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Mankasitraka indrindra anao ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra. Androany Jehova Andriamanitra de mivavaka manokana ho an'ireto olona zay mety mandalo ady mafy mitambatambatra. Mehoely izay hitsangananay ka hivelezanay Andriamanitra. Rehefa nameanay tandroka tahaka ny vy ary kify tahaka ny varahana Jehova Andriamanitra ka ahafahanay miainga de mamodipotika ny fahavalo. Ahafahanay miainga de mively ny fahavalonay Jehova Andriamanitra.
Mitanterahanao amin'ny tsirairay avy anie zany. Mitanterahanao aminay tsirairay avy anie zany Jehovah Andriamanitra. Mety misy olona eto mety efa lasa lavitra mihitsy Jehovah Andriamanitra ny aditra. Fa ianao mbola nampanantena fa na dia any a Babilôna ary zay dia any ingeny ho vonjenao e. Dia vonjeo ny mpanomponao. Vonjeo fa milanao Jehovah Andriamanitra. Ampianaro mifikitra aminao zay. Ampianaro tsy ala aminao intsony. Ampianaro mahay mitazona anao. Mahay mifikitra anao amin'ny fitiavana ianao Jehovah Andriamanitra. Dia matoky Jehovah Andriamanitra fa amin'ity ity dia ho maro ny olona zay tapasaraka no hiverina amin'ny ranandroany. Tsy fantatro zavana ny fotoana zay mety na lasanao tsy teo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny zavatra fantatro dia tonga ny fotoana merenan'Andriamanitra anao amin'ny lohaniny. Asa mbola kivy ianao. Asa kivy. Fa Andriamanitra mahita anao n'aiza misy anao io Andriamanitra toriana aminao isan'andro. Ary rehefa mahita anao izy dia matsiaro anao ary tsy mba manadino anao. Eo anatrehany mandrakariva ny anaranao vita tomboka vatsy eo aminy ary tsarony. Jehovah Andriamanitra aza vera manontany kory reto olo reto ena amin'ny fonao ve izy. Fa porofoy aminy amin'ity androany ity fa ianao tsy manadino azy. Ary naiza toerana misy azy mety efa misy lalina dia lalina ny olana misy amin'izy ireo Andriamanitra. Fa na dia any a Babilôna azy izy dia any mihitsy ny hamonjenao azy Jehovah Andriamanitra. Sotra Jehovah Andriamanitra. Mehely ary zay ahafahanay mively, ahafahanay mitsangana. Ireto fahavalonay izay miangona isaika nalabaraka anay. Tsy isy fahafahambaraka ho an'ny zanak'Andriamanitra. Dia tiako amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy isy fahafahambaraka ho an'ny zanak'Andriamanitra. Fa le vonona amin'ny rahanao Jesosy ny fahafahambaraka isaika tonga rehetra. Tsy ho tonga amin'ny fahafahambaraka ny fiainanao fa tsy maintsy hisandratra eny an-tendrombohitra avo ny fiainanao. Sotra Jesosy any. Halleluja. Amen. Tsika angataka amin'Andriamanitra hoe mba aizatsika mifikitra amin'Andriamanitra amin'ilay amin'izao sisa izao. Kalala
Saneranao rehetra zany. Halleluja. Fa ianao hoe tena hotahin'Andriamanitra ianao, hovain'Andriamanitra io tranga misy amin'ny fiainanao io ary isa raha antsika tirity androany andao ataontsika ty raha mahafinaritra be ty ifampitsofantsika rano fa ianao io raha inona zavatra mety ny lalovanao hosoloan'Andriamanitra fitahiany reo hosoloan'Andriamanitra fahasoavana ny fiainana nampitomany anao tao anatin'izay fotoana elaela zay ifampitsodrano sy ifampirarisotsika anatin'ny tirity miaraka amin'ny groupe zay maharesy dia irariso ny olona rehetrarehetra tsika raha kizo amin'ny groupe zay maharesy ao anatin'izao fotoana zay amararantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny tena. Halleluja. Hotahinana ianao mendrika an'izany ianao. Halleluja. Hitayanao ny tompo, hiaro anao, hampamiratra ny tavany, hamindra fo aminao, hitodika aminao izy, anome fiadanana. Hitayanao ny tompo, hiaro anao, hampamiratra ny tavany, hamindra fo aminao, hitodika aminao izy, hanome fiadanana. Hanome fiadanana anao any Andriamanitra, hitodika aminao izy. Eo ary tsika rehetra groupe zay maharesy irarisoany reto mpanaraka atsika reto Halleluja. Sotra Jesosy. Hitayanao ny tompo, hiaro anao, hampamiratra ny tavany, hamindra fo aminao, hitodika aminao izy, hanome fiadanana. Amen. Irariso.
zanakao mifandimby nakoranao Aminsa, ito pa naman. Amin zanany. Zain Jesusi, sinizanani pasuapani wami nafsi nitaranakao mifandimby nakoranao sinizanakao alizanani sinizanani nanashemi nakuanao mawalinao mawalinao yutitinda galatinda galatia galatia Yara dinna. Zain tu pa rin ako. Osnem ko na lang na dinna. Amen. Turak sa ako nina. Umanawan ni Mansa nina. Umanawan ni Mansa. Umanawi siya. Hallelujah. Ewa tigeta. Ewa Marisoa. Itayin tu pa lang osnem ko na lang amen na. Ito kasama yun. Amen. Hallelujah. Rana tutu. Ay kaso sereno stem puno. Hallelujah. Gusto mo natin mansa. Amnawe. Tawana ko. Hallelujah. Hallelujah. Amarena na riba. Na forca na mitse. Socha tukwa. Umanawi siya. Umanawi siya. Shenina. Umanawi siya Mansa. Hallelujah. Ewa tigeta. Hallelujah. Roberta. Koweki. Umanawan niya Mansa. Kainin na orang itu, kainin na orang suka. Amen. Aman Fatina. Kasama na niya Mansa Mansa. Tarana ka, palige. Hallelujah. Aman Fatina. Amarena na riba. Ang boca na mitse. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sua bebe. Tayo kwa. Sondola, tayo tika tsaya ba? Parbedena ka tamno rete ton rwani ari matuksmin fa na perenaren fton baba ka senera tikete ton rwani. Tapchan firatik. Firatik tapcha. Fan firatik anatin'ny akila teo dia mbola mitifona afaka mbola mifakahianao foana tsika dia manentana anao hoe www.ndramokaizo.com ny ahafahanao manaraka ny onjapeo akila teo dia mandeha andro aman'alina naizanaiza toerana misy anao misy connexion dia afaka mihaino azy misy totelezaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo maraina
verinao ny fandarana malariva rapitso amin'ray atoandro verinao zao fandarana zao a dia misy toteny koa amin'ray amin'ny efatra amin'ny fitariva tahiny jesosy daholo a dia bon weekend daholo tsika rehetratra dia fiadanana amin'izay fifaliana no anoizanao ny tontolo andronao a ny tontolo mpiainanao a voninahitra Andriamanitra sotra anao nahatra ny antrano farany a halleloia amen